Lua Jesufi Jesufiana Jua Jesu Soa Pisai Uaye Sangantsika rehetra reo aye aye Jesoa atrarika antratie aye Jesoso kitia mandrakizay o mandrakizay toria Tumpu mba tiauna amina niu kaniurikaniurandua tauna ampumbai niti nifanayo nifana inawira amina zaimita bavuki simbavuki suami yeta yetana awe bavuki suzavatsua yeta yetana. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibetsika raha mbola tafahoana indray amin'ity zoma hariva ity. Ny fotoana rehetra izay mbola diavintsika dia famindrampon'Andriamanitra izany. Dia andro mbola tsy nidiavinao ny androany ary mbola tsy hitany masonao fa izy ny efa namelatra izany teo anoloanao tsy noho ny fitanjakantsika sy ny herintsika loatra eo ihany izany fa noho ny famindrampon'Andriamanitra noho ny inona hoe noho ny famindrampon'Andriamanitra. Mila mahay manararoatra mihitsika ny amin'ny hoe namindran'Andriamanitra foa andeha mbola mita ihany koa ny andraikitra sy ny adidy azy enakin'ny tombo tampoka. Andao hivavaka aloha fa raha tafavoatra an'izao ny zanak'Andriamanitra tsy fala mihitsy ny devoly satana rehetrarehetra ireo. Reo koa nefa andeha fanjakana reo izay efa resen'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana fa tsika efa nandray ny hery dia le fanjakana tsy azo ampiororony. Noho izany hivavaka tsika androka an'ireo fanaratsy ireo. Hivavaka tsika. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray ny amin'ity zoma fotoana ray izay ahafahany mampiorina ny finoana indray eo anatrehanao, fanavozana ny ara-panahinay, andraisana indray fampianarana avy aminao Jesosy. Faly mihitsy izay satria maniraka rahalasy anabavy ianao eto amin'izao toerana izao. Tamin'ny heriny dia nisy rahalahy nijoro vavolombelona tonga teto, tamin'ny tapabolana ihany koa dia nisy nampianatra anay koa tonga teto. Faly ane izay Jesosy, tena tsy lany olo-mangy ianao, tsy lany olo-marina ary tsy lany olona mbola afaka hijoro vavolombelona fa velona ianao. Na dia lazain'ny olona raha Jesosy hoe tsy misy zany Andriamanitra zany, fa marina raha Baiboly mihitsy fa ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Zay dia tsy ala aminao mandrakizay ninina mety ho volazany manodidina anao, fa fantatra efa tsy toy izao ny fiainanay raha tsy teo ianao. Ka dia zany tsy afoy izany ny andro azoma hiazakazany ety am-piangonana. Sambatra izay mbola misy mampianatra fa misy olona ane Jesosy any ambany voatrany tena mitaraina mihitsy mba miangavo hoe sambatra izay pasteur raha mba misy tonga aty aminay aty mba mampianatra anay tahaka an'ireny fandrenay amin'ny radio rehetrarehetra ireny. Dia zany mihitsy ane Jesosy ny fifaliana ho anay eto andreny vohatra manana mpampianatra maro afaka mampita aina ho anay. Fa ny teninao mantsy aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetrarehetra. Rehefa miona tahaka an'izao nefa izay dia tsy fala ny devoly. Fantatry ny devoly mantsy hoe raha vao mihaino ny teninao zay ka maka toan'izany dia ho sitrana ny aretina ny anatina ihany ary tsy maintsy mivany olana fa tsy misy olana mahajanona manoloana ny teninao. Tamin'ny alalan'ny teninao nanokafana ny ranomasina mena, tamin'ny alalan'ny teny sy ny hira fiderana no nandrodanana ny mandany Jeriko, tamin'ny alalan'ny teninao no nanorenana ny fanorenana izao tontolo izao. Zany teninao zany sy ny herin'ny teninao zany ampy manorina manangana indray ny fiainany efa rava. Tongeto mantsy misy olona tena efa rava ny fiainan'i Jesosy. Misy tongeto marary izy manana olana, misy koa tena tongeto izy mba te hitombo fahalalana. Dia ireo kalanory vazimba be da be ireo miezaka mandrakariva manampina ny sofinay tsy andrenesanay ny feoanao, tsy amelanay mihitsy ireo
faharodana isongotanay amin'ny anaranao ka ndretsay raha iomboa mampana iaraka hanonona ny tenym-pahefana zay menao manao hoe o Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa tokony ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria za makany amin'ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanako ary zao famantaran'izao no anarak'izay mino amoka demonia amin'ny anarako izy niteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny sitrano marary atsangano maty diovo miboka avoainy demonia efa nahazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona ary ondray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrandray ihany no andrahako anareo kosa ary rehefa lazany izy dia nanisy ofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokizana avelanareo dia voavela izany ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany aminy sotra indrindra Jesosy dia amariny eo tokoa ny tena hoe manao mpanompoko rivotra ho mpanompoko ary ho lelafo ny mpanompoko ianao ka tonga tahaka ny lelafo zay rehetra mino anao androany na ny feoany na ny masony na ny tananay Jesosy dia voaka lelafo ary hoy ianao hoe toeriny dia voly dia andositra anareo izy iny ny tananay ho atsanganay andro tananay mifanjakany satana eto amin'izao toeran'izao koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy matsangava Nazareta afany mandrotsy mandevona lasana dia voly satana kalano eto amin'izao toeran'izao evo miafy masiny Jehovah zany torako amin'ny anaran'i Jesosy avany Nazareta evo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany torako amin'ny afiny Jehovah evo amin'ny anaran'i Jesosy may evo tsy manakely tsy manapahefana torako lasana kalan'olo any amin'ny lohanay ihany any amin'ny sofina rehetrarehetra any any amin'ny tarehy rehetrarehetra iala any amin'ny tarehy any any misofina iala any amin'ny sofina any asana kalan'olo rehetrarehetra miala any amin'ny soroka rehetrarehetra any zany miala any amin'ny soroka miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta miongotra ny asana demony satana kalan'olo vazimba torako ny asana zazavavy zany iary maizina ny asana kabalina rehetrarehetra miavona amin'ny anaran'i Jesosy ny asana amin'ny savy torako amin'ny afiny Jehovah miavona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na any tokantrano any naiza miavona amin'ny anaran'i Jesosy torako amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta miavona zany miavona zany may miala eto amin'izao toeran'izao fa torako amin'ny rano Jesosy atsipany amparilatrafo miala any amin'ny sofina any amin'ny sofina any roainy amin'ny sofina ho any miala any amin'ny sofina any ny asana devony satana ny amin'ny sofina any tsy manakely tsy manapahefana devony mamparenina tsy andrenesana ny feoan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy miongotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany miongotra tsy manakely tsy manapahefana mievona amin'ny anaran'i Jesosy sotra indrindra Jesosy reto ary zay vonina tanteraka ny tsara-manasa anao fa inona moa Jesosy tsinitsinina nge zao feonan'izao raha tsy misy anao ianao no antoka ny famonjenanay ianao no Jesosy ny tianay ampianatra anay ho fitaovana fotsiny ihany eo ampialatananao zay mirahalahy fa ny fanamasinao no anendry anay ametraka ny teny ty ambavanay ka tsy misy ho tanteraka eto afa-tsy ny sitraponao irery ihany ko aza izahay miaina voninahitra fa ny anaranao rery ihany amin'ny tompony tany maina no itoerako midinami ry andonaina ho ao o tsy aloka malaky lasa no angata ikio fa ry monina iasa sy amina fa atsy mafitsy retompo ny tany maina no toerako midina ry andonaina ho ao tsy aloka malaky lasa no
gataikyo fahere rimo ninai asasian vane. O Jehova hoe zay rehetra mamy vonatra dia omeko vonatra izy. Ndao tsika hiaraka hika amin'ny vonatra an'Andriamanitra manao hoe vonatra leo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky mivonina tany rehetra. Amen. Ndao ary anoisantsika ny fiderana an'Andriamanitra dia ny salamo 2:20 amin'ny 100 no hoentsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Indininy voalohany ka hatramin'ny farany no tanterahantsika. Vita izay dia hira 2:3 dia tahaka ny teo any ekipinao masonao dia mangatah mihitsy ianao ary Jesu loha ranonaina zay foto-pitiavana. Salamo 2:20 amin'ny 100 iarahantsika mamaky zany rehefa tatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe faly aho raha ozy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehova, hitongotra efa mijoro ao anatin'ny vavahadinao Jerosalema o, dia anao Jerosalema zay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara, any miakaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehova, lalàna ho amin'ny Israely zany, mba hisaotra ny anaran'i Jehova. Fa any misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fandriana amin'ny mpianakavin'i Davida. Mangatah fiadanana ho an'i Jerosalema, ambinina anie zay tianao, fiadanana aneo ao anatin'ny mandanao, fanambinana aneo ao andapanao, noho ny amin'ny rahalahako sy ny namako no anaovako hoe fiadanana aneo ao anatinao, noho ny tranon'i Jehova Andriamantsika dia hitady zay ahatsara-nao ao. Amen. Ry Jesu loha rano dao ary ataontsika izany iry zany. Ry Jesu loha ranonaina zay foto-pitiavana, ny fonay toy ny tanimana feno fitiavana. Aidino ao, aidino ny tena fandrao tonga verimaina, tonga verimaina ny fitiavana ya. Diny fatiny toroisy ampianaro, toroisy ampy ny fitiavanao zahay, tiantsara o velaro, tiantsara o ve ny fono mba ho hitanay, mba ho hita, mba ho tarafiny tokoa, tarafiny ny fonay mbola maizina, fa samy fanisy soa, ifanisy sy famelaheloka, sy famelaheloka vavaka izy. Zany tokoa Jesosy no tsy ampy amin'ny fiainanay. Rehefa tsy manjaka amin'ny fiainanay ny fitiavana, miady lava zay, fanenjika lava amin'ny fanaratsy, dia lasa ohatrany tsisy fiadanana zany tsony ao anatin'io fona io. Tena indraindray ny tena malahelo ny fo, tena tsapana hoe lozan'ny fitiavana zay. Rehefa tsy manam-pitiavana mantsy zay dia lasa tonga tahaka ny kompantsona maniny fotsiny, dia fitaovana fotsiny eo am-pelantananao, fa rehefa vita ny asa dia ilay ilazana hoe tsy fantatra akory enenao hoe nahavitaiza, nahavitaiza. Satria Andriamanitra dia fitiavana, zay rehetra tsy mitoetra aminao, tsy manana anao dia tsy manam-pitiavana. Dia androany zay mba te hianatra an'izany Jesosy, mba te hanam-pitiavana zay, mba hifanisoa Jesosy. Tena mampalahelo anie ny maheno tokantrano rava no ny tsy fisy-pitiavany, mampalahelo no mahita fiangonana mikorotana no ny tsy fisian'izany fiainam-pitiavana zany. Dia mba te hianatra an'izany zay androany, amin'ny androm-piainana iray manontolo mihitsy,
mba te ho tiany koa tahaka anao fa ny ianao ny fitiavana agape a dia nanolotra ny ianao a hamonjy ny sakaiza. Teo ambony zany azo fijaliany zany ianao no nyteny hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ho anay a tena mora ny miteny an'izany fa rehefa miatra amin'ny fiainanay ke tena mafy ny miteny an'izany Jesosy a. Rehefa azo paoriny zay, rehefa heverinay koa hoe misy manenjika zay amin'ny fiainana, mety hitratrana fanaratsiana, maloto ny fonay, marary mihitsy any anatin'ny fonay ihany, dia tsy hainay mihitsy ny mamela ny eloko ny namanay na ny rahalahinay. Kay mora kelika ny miteny hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Fa rehefa ny vadinay a na ny olona akaiky anay ny manao izany a, ohatra ny taty tsy ho vitanay izany. Dia izany mihitsy no ianaranay eto aminao androany, satria ny fonay a dia tena lavitra anao indraindray. Meteza re Jesosy ampianatra anay a mba te hanam-pitiavana tahaka anao zay, ilay fitiavana tsy mialina, ilay fitiavana tsy mirehare, ilay fitiavana tsy mba mitady ny azy fa ny ahasoa ny hava. Zany ny tena ilaina Jesosy. Avy Jesosy a, tongavy ianao eto an-taninanandrano, tongavy any amin'ny tokantranony olona tsirairay avy any, tongavy eto amin'ity Madagasikara ty ianao Jesosy a, mba hitondra fihavanana ho aminay tsirairay avy. Fady lava ny eny ho eninay, korotandava, makarary ando, makarary foa ka mahafatampoka fa maro ny olona nefa nodomandry noho ny tsy fisian'izany fiainam-pitiavana izany. Maro ny rem-pianakaviana no namony ainy satria ny zanany izay natera mihitsy no manisy ratsy azy tsy mahatsiaro azy. Maro ihany koa ny zanaka no nahatsiarona fo Jesosy. Misy zanaka ane tena mitomany, dadanay pastera tsy mahatsiaro anay intsony, mamanay tsy hitanay intsony, na eo ary reo a gidragidra lava ny fiainanay. Zany mihitsy le fiainana ravo zany Jesosy a, zany mihitsy le ahoriny zany Jesosy a, zany ny antsonay ianao ampianary zay, mampianara anay eto amin'izao toerana izao a, mba tsy fampiatsara vela tsy itsony zay. Dia aoka ny fanamasinao no anjaka feno mihitsy mandritra ny fotoana rehetra, miantso ny anaranao zay Jesosy Kristy avy Nazareto, manjaka amin'ny fiainan'ny olona, ary ho tanteraka amin'ity androany ity zay teninao hoe zay rehetra mitady no ahita ary zay mandondona dia ho voambaravarana izy. Sotra indrindra Jesosy a, mila anao ny fonay, io fonay io mihitsy a, io Jesosy. Androany ianao raha mba manao hoe indro amandondony eo ambaravarany fonareo, raha misy mampandroso a dia honinao aminy a. Androany zay mampandroso anao Jesosy a, sokafanay ny fonay, samy ianareo miteny mihitsy hoe sokafako anao mifoko Jesosy a, midira ao anatin'ny foko ianao dia manjaka ao ianao Jesosy a, esoreo mihitsy zay tsy nambolenao, esoreo anatin'io ny alahelo, ny fahatezerana mamesatra mihitsy, mila tsy havitana nininy zany, esoreo zany a, sy le fitiavana avy aminao zany Jesosy androany a. Sotra indrindra Jesosy a, anaro zay amin'ny alalan'ny teninao eto androany, ampahafantarana iny sitraponao marina, ahalalany any zava-miafy ny finoana araky ny teninao hoe raha ho an'ny hafa dia fanoharana no ataoko amin'ireny, fa ho anareo kosa satria mpianatra ianareo a dia ambarako aminareo ny zava-miafina rehetra ho ianao. Sotra indrindra Jesosy a, tongeto io mpanompolanao io, ampafantatra anay ny zavatra mety tsy takatry ny sainay, ny zavatra mety mbola tsy reny ny sofinay, zavatra mety mbola tsy fantatray, dia io izy androany ny rahanao eto a, amasino izy Jesosy a, mivavaka amin'izany mihitsy zay rehetrarehetra, amasino izy mba tsy zay tiany fotsiny no ambarany eo hoe ny mpampianatra anay rehetra Jesosy tendreo molony a, mba tsy zay rediredy any anatin'ny sainy sy ny fony any no voambara fotsiny ao anatin'ny fampianarana, fa mba zay tena fitariany fanahinao masina mihitsy satria mpanomponao izy a, efa nosorana ny ositra masina indrindra. Nandray mantsy zay tony Jesosy, rehefa tojo alahelo na ady amin'ny fiainana dia nandray tsy niafatra ho tsony ny voambaranay, fa mety zay alahelo na fifaliana na zavatra mandalo amin'ny fiainanay, fa androany mitenena araky ny fombanao a, fa voninkiano anao izahay. Sotra indrindra Jesosy ndreto zay miara manandra-peo teranao eto amin'izao toeran'izao sy any amin'ny tokantranonay tsiraray avy any. Raiso re Jesosy, na dia tsy mba mahay tahaka ny foanao ny anjely ary maloto molotra ihany zay fefa nidiovinao a. Raiso fa tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika eo amin'ny voninahiny tany rehetra, Tompova ny fo. Taovy amin'ny fonao ny tananao, omorana ry teneny mihitsy Jesosy, toy ny any zazakely,
ny anisa zakely tsotra sady tsy mialona tsy maditra tsy mialona tsy maditra fa manao ny sitraka ao tsy mialona tsy maditra fa manao ny sitraka. Teo tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina mipetraka isika. Dia mamerina trano ny fiarabanantsika rehetrarehetra. Manaona daholo tsika rehetra tompoko. Salama tsara, tsakano ary ny tanana kavanana zay salama. Ohatry ny elaela bay dia tsy niona tsika androany. Dia androany ray tahatra amin'izay fa androany ray tsika mihoneto toy an'izay efa fampianarana. Dia araky ny teny tao amin'ny salamo teo moa zany hoe tsy andritsika izay atongavana aty an-tranon'i Jehova hanonana ny fiadanana ho amin'ny rahalahy sy ho anabavy rehetrarehetra ka teny fiadanan'i Jesosy eny hitoetra eo amintsika tsirairay avy. Tsy analava resaka, tsy ho lava saparina ho lava kabary paster ray aman-dreny azafady indrindra rahalahiko fa avy hatrany meko anao satria manana zavatra betsaka ao ambara amintsika izy. Raha sitraka reo dia mandraisa taratasy stylo fa misy zavatra azo raisina noto be mihitsy ao anatiny ao tsisy akory ny rahalahy manoloanantsika eto androany fa ilala Misael ny anarany efa nijoro vavimbelona tao amin'ny onjapeto dia ametsika tehaka be ao andralahy lala Misael amin'ity androany ity. Promotion anjomaram-bavaka moa izy dia mpiandry izy dia araky ny fanaratsika hoe raha fahitantsika fa misy olona manana zavatra azo ampianarina tena azo raisina dia atsotsika foana le olona dia mameno atsika tsiraray avy tena atongavana zany hoe misy zavatra ampianarina dia atambatra reo amin'le tena aloha dia fanabarana reo dia mahazo lesona goavana betsika any amin'ity androany ity. Zay ary angamba fa aloha tonga dia meko azy avy hatrany fa zay amin'ny rahalahy moa mitovitovy tarehy ihany na nebe zany samy velively-drirana ka dia meko anao avy hatrany rahalahy ifitenena. Soratra tompoko. Andaotsika aloha hitsangana hivavaka tsika aloha ataotsika ilay tononkira-panahy hoe Andriamanitra ô fitiavanay ianao ka mihevitra momba anay ety dia hivavaka tsika. Andriamanitra ô fitiavanay anao ka mihevitra ny momba anay ety raha mifomaray na izay dia tsy afaka mambavanay hoe apoana ny fahasoavana raha maraina mibalika miandronay ety aminao no kisoandro ny avia niririni namandalo etiana no kitanay tatana fanivavaka pakatao zay mipololo tampona yawe sa yane atukiana vavaksika voninahitra ny eo anao Andriamanitra lay masina indrindra tompony tompo mpanjaka amin'ny mpanjaka lay Andriamanitra fitiavana sotranao zay Jesosy satria ny fitiavana zay itiavanao anay dia tsy mba fitiavana mandalo na misirana fa hoy ianao hoe fitiavana mandrakizay no napamitiavako anareo ary zany aza hoy ianao napaharitako ny famindrapoko aminareo dia izany koa ny natozao anay izany famindraponao zany ary ny fahasoavanao ny tsy nalandritra anay koa dia mbola zany be dia be avy any aminao zany daholo Jesosy tsy hainay tsy sotranao no ty fotoana mahafinaritra be ty kanefa Jesosy tsy tia natateraka an'izao fotoana zao samy rehetra zay fa dia mbola ambarako foana Jesosy fa milanao zay Jesosy satria tsy mahay manatateraka an'izao fotoana zao samy rery ary tsy tia natateraka an'izao samy rery dia meteza hiteny aminay eto Jesosy ary eo mpanomponao vangio amin'ny alalan'ny fananao masina ny tsirairay avy
mba tsy ho falifaly fotsiny, mba tsy ho taitaitra fotsiny, mba tsy hitolagaga fotsiny, fa tena atovy tafito, tena hoe tena ao anatiny ny teny fiainana, ny teny zay lazay zay eo ambara eto a, zay fampizarana eto, satria tsy tsara hoe ianao raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, ary zay miezaka mosalahy dia diso lalana. Saotra Jesosy, teninao masoa, fampianarana, fandresen-dahatra, fantiana zay diso, fitezana amin'ny famarinana rehetra, tenena araka ny fombanao a, fa miaino anao zay mpanomponao. Saotra Jesosy io, amen. Masoa toerana ianareo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manona fiadanan'ny tompo sy ny fitahian'ny tompo a, ary ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra ho amintsika tsirairay avy. Dia averiko indray le fiaraban'ny pasteur teo hoe salama daholo e, salama e, zany olona salama zany maninona, salama ny ao amin'ny radio rehetrarehetra, tahiny Jesosy daholo ny anaty tambazotra rehetrarehetra any. Ahoana maninona moa ny olona salama, ahoana ny olona anankiray atao hoe salama, be dia be mety azo ilazaina ny olona hoe salama ny olona anankiray, fa zavatra tokatokana ihany ny teniko anao. Ny ahafantarana fa salama ny olona anankiray a, non izy, non izy, raha voanoana ianao tsy tsara fa raha voanoana ianao a salama ianao zay. Dia ny olona salama koa mahazo tomana, dia ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao a, tahaka ny anambinana amin'ny fanahinao. Fa rehefa mihinana sakafo ianao, ny olona salama koa mahay mihinana tsara zay atolotra azy, tsy hoe eo daholo tia coca-cola dia tia koa manana azy dia mbola hoaniny eo, fa hainy tsara mihinana zay aroso anazy eo, hainy tsara mihinana zay aroso anazy eo, ary izy a avy hatrany dia hoaniny le izy. Dia mba ho tahaka an'izay koa nge fa ny sakafo rehefa azonao sakafo a, aza avela hoe mangatsika, fa raha mangatsika iny dia lasa malaikomana ianao, lasa malaikomana ianao, dia aza hoentina mandehandeha koa ny sakafo, fa raha hoentinao mandehandeha iny dia mety tafotoana ianao dia very iny. Zay resaka momba ny resaka mpitiavantsika dia mety mametra-panontaniana hoe fa ahoana koa ary no resahana foana zany fitiavana zany, ko zany lehibe indrindra ko tsy resahana ve, zany akely lehibe indrindra tsy maintsy resahana zany ko. Dia resam-pitiavana, resahana koa ny resam-pitiavana, satria maninona tena raha mandinika nareo amin'izao a, amin'izao be dia be mihitsy ny tena korota-tokantrano sy ny fisaraha-panambadiana, tena be dia be, tena be dia be. Ary matetika eo amin'ny 18 taona ka hatramin'ny 20 taona eo zany hoe manambady kely eo amin'ny 7 taona eo zany a misaraka, eo manambady eo amin'ny 7 taona eo mpivady a, 2 taona 3 taona dia misaraka be dia be mihitsy zany amin'izao. Misy aza fa nahita ako 15 taona, dia lerangafa 18 taona fa mbola nisaraka ihany koa. Dia be dia be mety ho antony mahatonga an'izany, be dia be. Dia ianarantsika androany hoe ahoana ary no atao a mba tsy ho anisany amin'io tafiditra amin'izany, mety hoe apahapahany ihany mety ho voazarantsika eto a, fa raiso tena hoe zava-dehibe aminao le izy, manomboka any amin'ny resaka hoe fifamofona na hoe sipa moa zany no resahantsika eto. Zany sipa zany mantsiny a, société internationale pour les amoureux, zay zany. Dia mbola misy inona izy teo, société internationale pour les amoureux, zay le izy zay. Fa tena misy koa le tena hoe silam-panahy, zay ny tena izy zay, silam-panahy zay, silam-panahy, société internationale pour les amoureux, silam-panahy. Fa misy dikany anankiray ratsy be mihitsiny a, sy mbaiko ihanina dia mipitsika, sipa koa zay, sy mbaiko ihanina dia mipitsika, ratsy be zay. Dia ianarantsika mombamomba zay hoe ahoana ary moa zany, inona ny tokony atao a, sy ny hoe ahoana ny nahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fa io tsy misy olona hoe niarakaraka fatany zany hoe lasa mpivady zany hoe tonga tao anao le lehilahy dia tonga dia niteny hoe manahoana kindria, dia manahoana ianao, salama, ianao laiko vady ianao, tsy maintsy vadoka ianao ka, tsy maintsy vadoka ianao a, tsy maintsy vadoka ianao. Dia fa iza moa ianao, tsy rarahako fa tsy maintsy vadoka ianao, ianao zany be doka be fa aloha vadoka ary ianao, tsisy an'izany. Fa tsy maintsy miainga tamin'ny hoe time sy ny aloha sy ny karazany io, tsy maintsy miainga amin'izay. Dia misy an'ilay ataontsika hoe mana inona moa, mana points, misy an'izany mana points zany a, misy an'izany dia misy an'izany hoe pizy koa. Dia hoe zaka le mana points ohatry ny anay zany taloha moa dia tena ohatry ny hoe rehefa mifampiarahaba dia misy kely le tanana zany somary mandehandeha kely iny, tena tantaraiko anareo mihitsy zany a. Tao navango fivavahana tamin'izany fotoana taloha, manoratra taratasy ianao, taratasy na ny ranomasina ary ataoko ranomainty ny stylo a, ary ny tany no ataoko taratasy a, anambarako ny fitiavako anao a, dia tsy ho ampy mihitsiny a. Dia ery ambany misy sarina fo kely anankiroa a, dia misy sary voninkazo a, dia zaraina. Dia nisy fotoana ako a nanoratra anankitelo ahako tamin'izany taona avango fivavahana zany, tamin'ny efa elo zany a. Fa loza fa mifamadika ary le vehivavy mena an'le izy, le anarana ao anatiny, inona rety Jehova o. Fa tsy te hivoaka masoandro, tsy te hiseho masoandro taona avango fivavahana tamin'izany,
tena hoe tena menatr'olona mihitsy satria leo vehivavy reo koa mifankafantatra dia nianaran'le anankiray lasa tany le anankiray fa mady kely izy fa rehefa mitory fitiavana tena toriana tsara amin'izay tokony hitoriana azy ohatry ny hoe Jesosy zao tory fitiavany Jesosy isan'andro tory foana Jesosy fa tsy maninona zany fa za amin'ny olona ndraiky misy fa misy mpivady ange ny vadiny eo an-trano efa tsy tenena ntsony hoe tena je t'aime sy ny ohatry zany fa any ananina misy vehivavy hitany kely na hoe misy lehilahy hitany dia ohatry ny je t'aime any izy miteny an'izany tiako ianao fandre-pandeha teneniko anareo mila kolokoloina ny fitiavana aloha etem-pentoana dia efa resahana zany nanatrika an'le fanambadiana le atao hoe inona moa mariazy mara mizotry reny ako misy efa rangaha lehibe sy antitra be efa tena 10 taona mahery dia misy eo amin'ny 10 efa 10 taona eo dia misy aza mbola tanora kely natao mariazy miara mizotry fa tena nisy lefa antitra be reny tao fa mbola mifiretaka be mibizoany tena mbola mifiretaka be nefa nisy koa tao ohatry nyleonelanelany leo amin'ny 5 taona sa efa 10 eo izy roa fa tena makina tena mikoinsa tena arefesenina be mihitsiny tena hoe tena arefesenina mila kolokoloina ry havana ny fitiavana tena marina mila kolokoloina io fitiavana io dia hoeninao miandalana eto ihany hoe ina ahoana ary zany ny kolokoloina an'le izy dia hoeninao miandalana eto ihany hoe fa maninona moa andresana zany resaka fitiavana sy resaka fanambadiana zany ny fanambadiana dia masina ny fanambadiana Hébreo 7:10 dia ny 14 vakitsika izay tenin'Andriamanitra zay Hébreo 7:10 dia ny 9 iza ny bokin'ny Hébreo 7:10 zany aorianan'ny Hébreo 10 zay Hébreo 7:10 dia ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy 13 azafady 13 9 azafady tompoko 13:4 amin'ny anaran'i Jesosy Hébreo 7:10 dia ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy voaloto ny fandriana fa mipijangajanga sy mipakavadin'olona dia elohan'Andriamanitra amen zay aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ny fanambadiana amin'ny fotoana lava indrindra amin'ny fotoana velomany amin'ny zavatra ety ambonin'ny tany ivelomantsika ety makizy zany tsy haiko mety hoe makizy mety eo amin'ny Antonio any dia ny zaza mety eo hatreo amin'ny 17 taona biblika izay teneniko anao zay zaza hoe mbola zaza Josefa ozy izy any amin'ny Genesis 7:30 any mbola zaza izy hatramin'ny 17 dia mifatandrana mety hoe eo amin'ny 17 taona ka hatramin'ny tsy haiko hoe 30 taona ve sa firy fohy kely zany fa fanambadiana zany raha ohatra zao anao zao hoe 20 taona ianao ka hanambady ianao dia raha ohatra zany ka manenjika ilay teny fikasana hoe 70 taona vao maty na 20 taona dia manambady foana zany ianao mandritra ny 4 taona mandritra ny 10 taona na 10 taona zany ianao manambady fotsiny ka raha zany mila manambady fotsiny ianao amin'izany ka zay misy le kajy ka raha ohatra zany ve zany inona ny atao inona ny likilikinao ao fa andao homanina tsara ny fidiranao amin'izany zavatra tsy azo atao kinanga zany miditra ao amin'izany tsy hoe taitaitra eo ianao hoe tena izy nke miaraka amin'ny skotera kely dia patalohany somary mibotsaka kely tiako rangahy iny jere ary ny etim-bolony ary tonga dia misy soratra hoe saosy angamba ny dikan'iny misy an'izany fa mila fantarinao hoe iza ty olona ty satria ahoana izy ny ten'Andriamanitra anamboarako vadinina ozy izy vady sahaza ho azy dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ohatry ny ahoana ary zany sahaza ho anao zany ohatry ny ahoana zany vady sahaza ho anao zany fa manomboka any amin'ny sipy zany dia efa mila fantarinao hoe sahaza ao anaty eto koa moa zany tonga dia ampianarintsika satria miresaka amin'ny kristianina eto zany tsika tsy tokony hoe tena anao sipy zany raha mbola tsy vonina anambady aza miditra amin'izany sipy zany fianarana aloha atao na tedavo aloha mivola rehefa miasa ianao fa za miditra amin'ny resaka sipa mihitsy ny loha raha ohatra ka mbola tena tsy vonina ny anambady fa mila fiomanana ao anatin'izany hoe ny fidirana ny tokantrano zany zavady ny le ntenentsika teo mila fiomanana le izy dia mila fantarinao hoe iza moa ty hiaraka amiko ty mila miomana zany amin'inona amin'ny saina amin'ny vatana amin'ny fanahy moa indrindrindra satria fanahy no olona fa tsy hoe fanahy maha olona ny fanahy no olona aloha hitsikarakolo zay ny fanahy no olona dia mila vonina ny saina taloha ohatry ny hoe 17 taona taloha ohatry ny hoe 14 taona dia mahazo manambady dia 12 taona fa voatomboka tamin'ny 2007 navoaka amin'ny fanjakana zany lalàna zany hoe 12 taona sa 17 taona izy teo zay vao mahazo manambady
satria mila fiomanana daholo hoe ianao ve zazakely 1 taona dia mbola tsy vonona akory ny vatanao hitondra an'izany tena voky zany, tsy mety zany. Raha ohatra koa ianao mbola hoe tsy mbola miasa akory ianao dia hoe milikiliky lehilahy zany tena teneny amin'ity aloha hoe ndeha hanambady ianao dia inona ary ny hamelomanao ny vadinao io rehefa tonga ny aton'ny tokantranonao any ianao, inona no ataonao sakafony eo, inona no ataonao hofanitranony eo sy ny karazany. Mila miomana ianao rehefa hoe hiditra amin'izay fiaina tokantrano, fa tsy hoe any tokantrano ianao vao ohatry mikaga be hoe amatotra zavatra aby ary mety tsy hainao hoe tena raha teto zao dada dia hainy ity. Fa nisy an'izany a nasaina namatotra omby izy rehefa nanambady dia raha teo on'ilay dadany dia nahainy zao ity any ambanivohitra. Fa mila misy zavatra be dia be mila hainao dia mila iomananao, mila miomana any amin'izany ianao. Be dia be mila fiomanana any amin'izany hoe fidirana amin'ny fanambadiana izany. Mila fantarinao n'izay ho vadinao. Misy ny atao hoe vady sahaza. Matoa zany misy ny sahaza dia misy ny inona, misy ny tsy sahaza. Mahazo tomponareo maheno an'izao zavatra zao a. Ny atao hoe tsy sahaza dia efa nisy fianakaviana zany ohatran'izany tany andafindrika tany izy a, dia niaraka tany izy le vehivavy. Dia rehefa niaraka tany ireo elaela dia nankaty Madagasikara. Dia rehefa tonga teto niaraka fa tany efa naharitraritra, rehefa tonga teto Madagasikara izy a vao nikadona teny Ivato namaiky an'ilay lehilahy indrindra no any an-tanindrazany a ho ampandrona any amin'ireny doany ireny. Tsy sahaza zany, tonga dia teo dia nisaraka satria ilay anabavy io a tena izy tena efa miorina tsara. Fa tany izy ohatran'ny hoe karazana voafitaka. Voafitaka zany koa mila mailo ianao fa misy olona mpamitaka be fa mbola resantsika eo zany. Misy mpamitaka be eo anatin'ny setra fanambadiana io ary ety am-piantoana ary dia efa tenenina hoe ianao nge ianao vehivavy io be dia be ny tena na lehilahy ary be dia be ny jokojokon'ny olona zao tontolo zao. Inona ny antony hijokoany antsika? Be dia be fa anisany amin'ny jokojokon'ny kristianina ny hoe reo nge raha fialahana ny tamaina ny agosindreo meny hatramin'ny adoraty, reo nga mamaly ratsy ny ratsy, andao ahora angatsika maka. Dia eo anao fitahany eo dia tonga izy roa miara mivavaka aminao indray-pandeha indroa, fa rehefa izy tsy tonga intsony dia mila fantarinao zay lehilahy zay na zay vehivavy zay hoe tena tia ve tena kristianina marina. Fa sao dia sanatria olona andeha hitondranao eny an-tendrombohitra, toy izy hoe izy nge mitondra any an-tendrombohitra ka rehefa tena adiniana ka izy a valamena fanompo-tsampy zany le an-tendrombohitra tsy vavaka an-tendrombohitra. Mila mailomailo ny amin'izany tsika, mila fantaritsika daholo zany rehetrarehetra zany. Dia ety am-piandohana ihany koa dia tsara koa manamafy a fa ny atao hoe mpivady dia lehilahy ray a dia vehivavy ray. Be dia be zao tena mampitandrina anareo vehivavy na inona nareo lehilahy ary be dia be zao ny vehivavy mikaoty vehivavy. Be dia be dia tena hoe tena tsy menatra misy. Ary misy aza lehilahy sarim-bavy a dia mampiresaka vehivavy izy a mba ho ampidiriny amin'ilay ampidiriny amin'ilay sarin-danamany. Misy zany ary vao zavatra kely vao tamin'ity herinandro ity mihitsy zany. Sarim-bavy izy a dia teneny le vehivavy io a hoe ianao tiako atao namana ianao mahafinaritra be ohatr'izao ka eo ampidiriny amin'ilay sarin-danamany eo ka ity vehivavy ity. Mila mailontsika, mila fantarina le olona hoe iza moa ty olona hiarahako ity. Sao dia olona hitondranao any amin'ny fahaverezana any io araka le nitenentsika tamin'ny voalohany hoe ny fanambadiana tsy herinandro na ray volana na hoe taona vitsivitsy fa taona maromaro. Dia mila miomana tsara tsika. Ary ny soratra masina aza moa ny teny ty hoe aoka hanakajan'ny olona rehetra ny fanambadiana. Ny mampalahelo be ihany koa amin'izao dia ny famadihan'ny devoly an'ny tenin'Andriamanitra hoe ary raha lehilahy izy dia andao an'ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary nofora ihany izy roa dia avadiky ny devoly izy nofora ihany aloha izy roa mandao an'ny rainy sy ny reniny a hikambana amin'ny vadiny amin'izay izy rehefa avy eo. Sarazonao zany avadiny be dia be zany amin'izao be dia be zany amin'izao tsika miteny zao mihitsy zany be dia be an'izany tena hoe efa somary efa ohatran'ny hoe efa misy firaisana ranofo any ananinazy zany zay vao miseho any an'ray aman-dreny dia zay vao tonga ohatrany eo amin'izay. Satria ny fanambadiana misy karazany misy toko telo zany tsy maintsy hitengenana io fa raha vao tsy mitaingina amin'ireo toko anankitelo ireo io a dia mora mirodana kely. Voalohany indrindra aloha misy fisehoana biblika daholo zany teneniko anareo zany mila miseho bady ianao fisehoana ao anaty baiboly any Genesis misy zany tantara zany a tsy mbola tsy asiana verset mihitsy ny loha. Misy koa fisoratam-panambadiana atao anaty baiboly zany. Raha hazavaiko aminao tsotsotra fotsiny dia mahatonga misy ny hoe taratasy fisoram-bady. Misy ange zany lettre de divorce zany a, misy ange zany tena hoe taratasina fampiakaram-bady tao e, mahatonga misy taratasy fisoram-bady dia nisy tao. Ary ny ahafantarana ny zavatra anankiray hoe an'ilay olona anankiray a dia misoratra aminy iny zay. Ohatra hoe misy fiara zany zao dia matoy misoratra amiko dia anahy iny zany zay. Fa tsy hoe anahy le fiara nefa ny olona nafariny misoratra aminy tsy anazy iny. Dia zay ny antony hoe fisoratam-panambadiana. Ary vao maika angamba
Azo tenenina betsaka ny eto hoe mariazy fa hainao tsara zany hoe atolotra an'Andriamanitra satria mila tsofina rano ampifamatorana amin'Andriamanitra ny fanambadiana. Zay de mila fantarinao io lehilahy na io vehivavy miaraka aminao io fa trangan-javatra efa nisy trangan-javatra efa nisy miasa amin'ireny le pompiste reny le raha namana. Le pompiste eny le fanaova station essence reny zany de lazany fa anazy io station essence io teny elabe sy le vehivavy niaraka ho atao raharaha am'izay izy reo ray volana alohan'ny anaovana ny raharaha rehefa avy eo tsy anay ange ozy izy io de ahoana zany ozy izy le vehivavy de ahoana ko tsika firosiko de lasy reo fanambady de tsy haiko any amin'ny faritany any reo mipetraka tsy haiko zay zay toyany any fa zay misy ohatr' zany le izy misy mandaingy misy namanay tamin'izany fotoana teo andravangy eo amin'ny CSBD io trano azo le feno brocatera sy batraka sarbo reny ny tao de tao le raha namana ny arantratany mipetraka misy fianakaviana ery anjanary ambony ery de lazany fahaony tranony satria izy mipetraka ao amin'ny olona io de lazany fahaony tranony tonga le vehivavy rehefa avy eo hitady anazy tsy ato izy de hoe fa aiza de hoe any an-tranony ka de hoe izy an-tranony de miakara ianao hoe de natory ry hita le vehivavy koa rehefa avy eo hoainina kely koko alao mitsotra amin'ny marina rahalahy na rana bavy atsoritsory zay marina ato zay de tia ny dadanay tia ny mamanay hoe fa nisy koa mantsy zany hoe mipetraka ao amin'ny dadatony izy de lazany fa io ny ray aman-dreniny efa tonga eo amin'ny raharaha am'izay vao raiky samy présentation hoe tia moa zany zao ny dadan-drazanvie ataontsika hoe tsika tsy tena anaran'olona ataontsika hoe razanvie anara le raha namana tia moa zany zao ny dadan-drazanvie sy mamany de reto ny ray tapo aminy izy reto moa zany de avy any ambanivohitra faratsy io any fangatsy le dadatolo le mpanana 4 be iny ny ray aman-dreniny eo anao voagaga fa fantaro aloha zay vadinao fantaro zay vadinao hoe sahaza ve ty fa ohatrany hoe vehivavy tsy mandray ravindena any alainao vady ny foany rehetrarehetra tonga de faux ongle be tena tsy mandray ravindena sahirana amin'izany ianao tonga ao an-tranao na lehilahy ohatrany hoe tena tsy miaraka aminy ianao isan'andro tsy mba miditsiditra any tsy mba mihinana andreny mangazo eny amin'ny sisin-dalandre izy na mitsakotsaky vandro ianao na de hoe tena tsy alohanao vandro tena tsy fa tonga de hoe takosy zay takosy any panini any zany any de misakafo de rehefa tsy milamina ohatrany de tonga de fa any amin'ny any hoe any amin'ireny hôtely lehibe reny any izy mihinana sahirana ianao raha miaraka amin'izany lehilahy zany tena sahirana fa fantaro aloha hoe iza sahaza ho anavy ty vehivavy ty sahaza ho anavy ty lehilahy ampiakatra anahy ty mila fantarinao zany fa zahako miteny any hevitra rery ty hevitra korery ty hoe tokony hoe eo amin'ny ambolana io zany lehilahy sy vehivavy no mifankafantatra tsy aro fantatra tanteraka io fa hoe be dehibe zany efa mba hoe amin'ny ankapobeny zany efa fantatra fa io mantsy misy an'le atao hoe dingana ao anatin'ny fiarahana io ny fiarahan'ny lahy sy mivavy sahala amin'ny hoe fiarahantsika amin'ny olombelona fiarahan'ny olombelona amin'Andriamanitra sara azonao zany hoavy ny fotoana mantsy hoe sambatra hozy izy any amin'ny apocalypse 19:9 zany hoe sambatra hozy izy zay voasa amin'ny fampiakaram-badiny zanak'ondry apocalypse 19:9 diza le ampiakariny io tsika nge ampiakarin'i Jesosy vadiny zay mifaratapony zay ny tena hoe faratapony indrindra amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra de misy faratapony ihany koa ny fiarahan'ny lahy sy mivavy misy dingana zany io misy dingana rano io hoe eto aloha ohatrany hoe atsika zay mahay mitondra tôbila zao ohatrany hoe raha eto zao anao amin'ny Majunga de raha première foana avy no entanao amin'ny Majunga de maninona misôfy io tapy any io moteur io fa misy première de mba mifindra deuxième de troisième de any amin'ny cinquième de ohatran'izany iny an-dalana iny efa ndraindray mety misy tapoka mba amin'ny rétrograde kely hoe quatrième troisième de ohatr'izay foana io fa ianao mila tonga any amin'ny cinquième foana fotsiny sahala amin'izay le fitiavana misy ny atao hoe dingan'ny vola tantely soratanao zany vola tantely zany raha ohatra ka mandraindrainao tyanao dingan'ny vola tantely misy an'izany dingan'ny vola tantely zany hoe ohatrany ahoana moa zany dingan'ny vola tantely zany dingan'ny vola tantely zany tonga de tsisy lafiratsiny mihitsy io lehilahy io de tsisy lafiratsiny koa io vehivavy io fa tena io ny tena faran'izay tsara indrindra de io faran'izay tiako indrindra koa io zay io ohatrany hoe tonga de tena na ohatra ary hoe tena miteny ratsy io mba sendra mba solafaka fotsiny izy raha sendra misolo toka io mba azo mifakam-panahy izy raha sendra mampirafy io ka mba olombelona aina ange izy raha sendra hoe tena mbola manao adalana mihoatra be io tena hoe saro-piaro justa fa ohatra io katiziko zay foana io ary nafakanjo ohatrany efa t-shirt amin'ny varoraka be efa tsy fantatra hoe robe sa inona ary anaovana io de mbola lazaina fa tsara foana io dinga amin'ny vola tantely zany mety foana zany zay ataon'le lehilahy de mety foana koa zay ataon'ny vehivavy ary eo amin'io dinga amin'ny vola tantely io mahafohy fotoana be mihitsiny mahafohy fotoana mihitsiny
mahafoy fotoana fa nisy trangan-zavatra ndray andro tena tamin'izany tena fanao fotoana amin'ilay vehivavy zany zay aty mahavoky aty mipetraka dia ilay vehivavy any aparbe any dia nareo amin'izao fotoana mahazo tombony amin'ilay resaka telefônina amin'ny resaka telefônina dia mahazo tombony ho avy atsy ho avy fa ny anay tamin'izany tsy misy an'izany telefônina zany fa ohatry ny jerevana amin'ny fotoana am'roa ny orana ohatry mikotrokotroka be tena ho avy any ve iny hoe fanao fotoana zany ery faravoatra amin'ny katolika ery tena mety tsy tonga ao nefa mety tonga ranga iny tena tsy tonga ao iny dia eo anao tena tonga iny tsy tonga iny sangasanga za ranga tsy tonga any cyclone biby any dia izy ny ndeha voaka any lasa nandeha kay le olona kay tonga tao ny andro tao za tsy tao tonga amin'ny fotoana reo aveo ny ona gidragidra taiza ianao mpametrapetraka mpandainga sy ny karazana mpimenina teo za tsy tongako zeralidako zeralidako za tsy tonga fa nareo mahazo tombony amin'izao mahazo tombony be misy nareo amin'izao dia ity za dia efa atoritory atsika hoe misy an'izany eo anatina sehatra fanambadiana hoe dinga amin'ny vola tantely tsisy tomika io vehivavy io fa io ny tsara indrindra tsisy tomika koa io lehilahy io fa io ny tsara indrindra amin'ny lehilahy rehetrarehetra dia na ny fiakanjony na ny fiteniny dia mahafinaritra be foana io ary io ary zany rehefa misaraka eo vao misaraka eo dia any foana ny sain'le anankiray any izy zay matory izy zay taitra izy zay misasy izy zay zao izy zay any foana ny sainy any foana ny sainy dia rehefa tafahoana tena tsisy misy levona misy rehefa tafahoana amin'izany taloha ohatra mandray ilay tanana kely fotsiny dia vitana fa misy ny akisakampokambona ny kalain taloha zany ohatra hoe kalokaloha fa zao kalain be tena kalain be mandeha tsara mihitsy ny kalain satria efa ao anatin'le dinga amin'ny vola tantely dinga amin'ny vola tantely dia mandeha foana io dia misy tranga-zavatra be dia be miseho ao anatin'izany hoe ahoana ary moa nahafantarako an'ity lehilahy ity ahoana ary nahafantarako an'ity vehivavy ity fa ho fantatra ao rehefa tena hoe miaraka aminao eny foana fa anisany amin'ny azo atao ihany koa mijoko vao maraina any an-tokantranony any ianao tsy koa maraina any dia fantatrao tsara hoe izy tena izao izy ny tena hoe tena original io le mbola mitady réseau be volony mbola mitady réseau tsokoy amin'ny mihitsiny tsokoy mihitsy ka tsatranao izy mety mafana be ny andro dia mety tsatranao izy dodomina ohatranao mbola miaraka amin'ny sorta kely dia hitanao tsara hoe bankalina be ka ity mo dia fepeniny eo anatina pataloha iny fa misy nge ohatran'izany misy voafitaka ndray andro tena fa nisy mihitsy zany hoe tonga tao anaty tokantrano tao zany le lehilahy sy le vehivavy efa nytokantrano amin'izay dia somary mitaraikiraiky le vehivavy any ambadika any any efitrano any taraikiraiky any izy dia gaga le raha namana hoe fa inona ary mahataraikiraiky an'iny any dia farany jokony amin'izay jokolovany tao any efitrano tao kay miala daholo ty faux ongle faux cils faux dent faux ranjo faux rehetrarehetra miala daholo dia hoy zany mantsay le raha namana hoe tena tsara mena faux-dranomasy zany olo zany mampalahelo faux daholo tena aza mamitak'olona tena mitena nareo anabavy fa aza mamitak'olona tena fa nisy ohatr'izany ange tantara tena tamina documentaire hoe misy vehivavy ony nanambady lehilahy izy tsy haiko koreanina moa izy teo koreanina nanambady lehilahy izy dia niteraka dia jerevana le zanany makakaka nify kely dia niorony koa ohatra misongangaka kely ohatra nyreny google reny niorony lavakorony zany ohatra nyreny google reny dia ohatra ny hafahafa be ny tarehany dia niteraka voalohany dia niteraka dia ohatra ny gagagaga hono le raha namana hoe ohatra ny tsy zanako ty zany teraka fandroa mbola nitovy tamin'iny any dia tena sao dia mba mijangajanga any ary ty raha matoty ohatran'izany dia nampitsokoana olona dia jerevana tsy tratra mihitsiny teraka fantelo mbola ohatran'izay any dia nitorimy farany tena za isaraka amin'ity anabavy ty fa tena ty vadiko ty fa tsy mety amiko dia kay rehefa tena natao ny fanadihadiana nanamboatra tarehy kay le vehivavy nanamboatra tarehy fa za nge hozy izy dia navoaka ny hatramin'le sariny taloha be fa na izany ary mbola nsarahan'le rahalahy ihany le izy hoe tena tsy mety amiko indray ianao izy izy fa tsika ampianariny soratra masina androany hoe tsy manariny simba fa maninona manamboatra fa ny fiainam-panambadiana mantsy fanambadiana izany an'Andriamanitra ny fanambadiana dia Andriamanitra ny namorona ny fanambadiana tsara ny ahafantarantsika an'izany an'Andriamanitra ny fanambadiana dia Andriamanitra ny namorona ny fanambadiana marina zany sa tsy marina ohatrany hoe gaga be izany nareo fa raha misy ny zavatra tena hoe tena nidirany devoly voalohany koa nefa dia mifanambadiana ary raha misy ny fomba mipotehany devoly fiainan'olona anankiray dia mifanambadiana koa ny ena-potehany an'io ka rehefa an'Andriamanitra fanambadiana dia inona zany no tokony atao ohatrany hoe ohatrohatra fotsiny zany ty ataoko ity misy an'ireny télé frigidaire appareil électromena zay reny fitaovana rehetrarehetra eny rehefa mividy an'ireny tsika dia misy inona miaraka amin'ireny
misy notice na guide d'utilisation misy an'izay eo carnet kely na taratasy kely zay misy an'izay eo satria tsy anao iny dia ampiarahan'le olona nanao anazy le tompony iny ampiarahany miaraka aminy eo sala amin'izay koa fanambadiana io tsy atsika io fa n'Andriamanitra dia nameny an'ity tsika ty guide d'utilisation antsika ty baiboly ato daholo ny rehetrarehetra momba amin'ny fanambadiana afaka miresaka ela be tsika na herintaona ary momba amin'ny fanambadiana ato anatin'ity baiboly ity somary mandeha ihany le fotoana fa raha ohatra hoe mety misy fanontaniana ohatran'izany dia mandeha eto ihany tsika aloha mandeha sady mandefa ritsoka ihany no afaka mandefa fanontaniana tsika misy izay dingany vola tantely zay dia rehefa miroso mantsiny misy hatraminy hoe izy misy hatraminy hoe dingany hoe isika leo lasy vehivavy reo zany rehefa miaraka reo tonga dia tsy malala olona tsy malala nizaniza tsony reo zany mahatonga le ny ambony bisy le misakoroka be tena famihana tena hoe tena tsy malala tsony eto ange misy mpianadasy ny karaza eny amin'ny sirakelatrano misy isika roa ihany eto an-tany fa sisa an'izay bainga tany ary izy raha narinao amin'izay raha narinao amin'io adalana io izy raha narinao eo izy lazay fa hoe taminareo taloha zany fikanantitra zany aloha ny vehivavy irolona fa nikibony tsy asiana olona zay aloha ny vehivavy irolona fa nikibony tsy asiana olona dingany isika zany isika daholo isika tsy rehetrarehetra atao dia isika ihany fa rehefa aveo mandeha io fa misy koa ny hoe dingany hoe izy mbola misy an'izany koa ohatra hoe misy mifanililika amin'izay rehefa aveo izy nanao an'io izy ny diso izy ny marina izy n'izao izy mifanilikilikika eo fa rehefa mitombo miroso izy amin'ny araka le tenentsika teo hoe première de deuxième dia indraindray zany io mety misy tsy misy marisarera kosa angambaka tsy mety misy mba tsy hisy an'izany misy marisarera izy fa hoe tsika zany mba tsy hisy an'izany ny atsika le marisarera matsotriny hoe fa niala tao tokantrano misy aloha le ray dia aveo dia naverina tena nampidirina indray ny tena première de deuxième dia tsy ratsy zany le olo manao an'izay satria tsika tsy manary simba fa maninona o manamboatra ny fitiavana fifankatiavana raha mpiakatra vehivavy anankiray ianao ry lehilahy raha ho ampiakarina lehilahy anankiray ianao ry vehivavy dia tahaka an'ireny hoe mividy tômôbila bonne occasion reny ndre mividy tômôbila bonne occasion reny ko tany ianao makeny an'le Kerlande na inona reny bypass reny be dia be dia misy ohatran'izao eny amin'ireny rehefa mividy tômôbila eny ianao manontany ianao hoe inona ny devoirany io misy devoirany io raha vao bonne occasion tsy maintsy misy devoir dia tsy sakanafinafiny zany io fa taro zay vadinao misy devoir io inona ny devoirany io dia mety tena eo izy mety miteny hoe ty efa matimaty segment ty le maty segment zany ohatrany hoe tena mpamboly problème hoentina ho any an-tsena izy miady an-tsena ao tokantrano tonga tanàna tonga dia miady aman'olona mamboly problème misy koa zany hoe simba maty vaky esampement zany tatatata be tsy fandrenesana zany tatatata be zany ao an-tranao tsy fandrenesana ohatrany vaky hatramin'ny rindrina fa misy koa zadinao fa misy koa ohatrany hoe silencieux be io sampement io raha silencieux be io amin'ny tômôbila dia somary tsy dia afa-piakarana zay izy somary kelikely izy dia ao an-trano koa misy an'izany io tsy ahita teny mihitsiny eny silencieux be eny andao ary tsy zange tsy maninony tsy fantatrao zay tena heviny hoe faly izy satezitra silencieux be misy an'izany ao misy an'izany maty de marery zany atosika atao contrat faly be nareo atao contre-attaque foana atosika tena dana indray ary mivarotra atosika fa tsy mandeha amin'izay loany tsy afaka mihitsiny atosika foana misy an'izany io dia mbola misy koa ary ny atao hoe vaky esampement inona moa le mivaky réservoir mitete iny réservoir iny menao izy ty ndana ataovy amin'izao sotran'izao dia ndana ary vaky réservoir tsy tonga any amin'ny alehany mandalo etsy amin'ny avance izy vao vidy daholo ty akanjo rehetrarehetra ty vao vidy daholo mitete ny réservoir misy an'izany io ary ny tena zava-doza koa aza mbola misy an'izany hoe tsisy frein problème na frein zany misy any amin'ny plaquette de frein zany misy problème voky ny trano tsy nenenina tonga dia any tonga dia tsisy direction fa tonga dia any tonga dia lasa lavitra be ihany lasa any io zany misy be zany fa tsy misy aloha misy an'izany dia amboary rehefa tonga ao an-trano eo raha mbo misy an'izany eo aminareo amboary aloha
amboary io aloha raha misy an'izany hoe misy an'izany indrindra ndraiky ohatra ny mieritreretana hoe tôbila kely tena hoe tena hoe essence mitsorijika kely angeny hoe ty fa tena any ka rehefa tonga any an-trano anka hoe diesel be tonga de tena diesel be ary tena tiany tena enjana be indraindray lasa ianao nandeha teny bypass teny de matsy fivarotana tôbila kely lehibe isan-karazany hatramina kamy ao vidinao le fiara nieritseritra ianao hoe ty tena plaisir kely ohatran'ireny hoe atao sprime sy ny karazan'ireny hoe tena plaisir kely mirilla be ty fa ka rehefa tonga tao an-trano tao semi-remorque be tena eo izy amresaka an'izay izy de mifona tena azafady fa za nge efa ohatrany azo mifakapanahy de tavalatsaka de efa nisy an'ity nge tamin'ny efa taona lasa metiny eo amin'izay le izy misy remorque kely avany semi-remorque be ty Jehova o fa amboarina tsika kristianina tsy mahazo manariny simba fa manamboatra raha lasalasa ratsy tare izy a hoetiny andreny vero reny amboarina fa tsy solana mihitsy zany tsy solana zany nitoetra ratsy ange izy nitolo maninona tsy azo fa nitare ratsy maninona de hoetiny am'ireny izy raha ohatra izy ohatrany hoe somary lasa ratsy raha ohatra izy ka somary hoe raha ohatra izy ohatrany somary lasa ohatrany hoe lasa ratsiratsy fanahy lasa ratsiratsy saina lasa ratsiratsy fanahy zany a de itsoy andreny mpiandry reny ray mpiandry atsona tonga de atsona mpiandry roahana devoly any fa mbola tsisy olona nyroahana devoly nge hoe miala ny devoly raha janvier de lasa koa raha janvier niaraka taminy fa ny devoly miala fa raha janvier mijanona ihany zay le izy zay itsoy mpiandry fa tsika hoa tsy mahazo manariny simbytsika fa manamboatra na inona toetrambadinao hoe tena mahatsiravina be manahirana be de amboarina foana ary io nge tsika nge fampiaro angeo anaty tokantrano ao afaka mametraka fantanina reo tsika nge fampiaro anaty tokantrano ao de tsy mifanozona amin'ny alalan'ny teny aloako mivava satria indraindray misy olona malamalama vava be fa mila apetraka hoe planin'Andriamanitra zany eo anatin'ny tokantrano hoe rehefa ty lahy ty ny lohany de mila lohany foana io ty vavy ty mila manaiky an'ty lehilahy ty de ty lehilahy ty mila ty an'ty de manaiky an'izay arak'izay drafitr'Andriamanitra zay mila manaiky an'izay tsika mila manaiky an'izay fa ny vava mila tandremana be ao anatin'ny tokantrano sy ny fitazomana alahelo efa nisy trangadavatra sala am'izao ma tany anatina tokantranon'olona tany anaovana asan'Andriamanitra eny zany mifamaly izy mivady teo am-pisakafoanana noho ny laoka may fa rehefa tena nandeha nyresaka ela be teo vao tena laoka may 2022 fa ny problème voaresaka tao hatrany amin'ny 2018 nga tsy tadidiko mihitsy dadanay nge tonga tatikatra renouvelle sy kaiky ameno anazy fa ny dadanareo efa tonga tatikatra mena dadanay tamin'ny tonga taty dadanareo efa tonga taty renouvelle sy kaiky ameno anazy fa rehefa dadanay sy mamanay tonga tatikatra mofogasy masiso mangatsika be risy dite tsisy ronono akory meno anazy tana alahelo be de ozy amatsy an'le olona hoe zany tiavatra resanareo zany angeo tokony atsona ny camion samva zany fa fako angeo zany fako tena marina ny sofinao aza-pidirana fako zany aza-pidirana fako ny sofinao aza-pidirana fako ny sofiny fa fataro zay tokony hoe ho tenen'ny vavy io fa ndraindray misy matsatsana be mo tena sa manina zavatra tsisy dikany ohatrany tena ohatrany nangatsika raha ngahy ny tamin'ny maraina iny diso anao fa tamin'ny malariva ny tena nangatsika de manina na maly maraina na tamin'ny mangatsika makarary kibe ao reny tsaramaso reny tsy de ny tsaramaso tsy de manina fa mivanjy boriny tena de mifanohatra ohatran'izany foana fanohatra ohatran'izany foana ndraindray ary mipetrapetraka fotsiny de ino izy totozy avariana kary avatina kary izy teo ka avariana de io de lasa ela lasa resa be eo zavatra misy tsisy dikany ndraindray de lasa ohatrany hoe miteny foana titinina le vava zany ohatra miteny foana raha misy fanontaniana apetrao miteny foana fa mila hoe fehezina ny vava ny ten'Andriamanitra angery havana tsy tena hoe sitrak'Andriamanitra loatra hoe tsy ratsy izy mipetraka eny amin'ireny hoe t-shirt autocollant tôbila sy ny karazan'ireny fa ny tena tiany Jesosy indrindra ipetrahany teniny de aiza ato apoko ny ereketako ny teninao mba tsy anontako aminao ao anatin'ny fo ao misy an'izany hoe lohany zany ao anatin'ny tokantrano ao lany lohany vavy tsy maintsy manaiky an'izany nareo vehivavy ninona tianareo na tianareo tsy maintsy manaiky nareo de ndraindray misy miteny hoe tsy efa mitovy zao ny lohan'ny zoan'ny lasy mivaviko ny zoan'ny lasy mivavy zany mitovy amin'ny ohatrany hoe rehefa tonga anaty tokantrano ianao de ny lehilahy tsy maintsy mihinana voalohany tsy maninona raha ny vehivavy ary satria mitovy zoany tsy maninona zany zay raha zay izy de tsy maninona zany azo atao zany fa ao amin'ny resaka baiboly rehefa hoe lany lohan'ny vavy de tsy maintsy lafoana ny lohan'ny vavy de mety hiteny ianao hoe ka le lehilahinay nge
asa taon'izany lehilahinareo zany koa lehilahinay zany koa tsy nikambananao man'olona angidy izy raha ho teneninao an'izany hoe le rangahanay le lehilahinay le ramatoanay kambananao amin'izy io anao rery ioko le rangahako hoe de ohatr'izay de rehefa tonga tokantrano de izy lohany de ekeo foana izy hoe lohany hoe ianareo lehilahy ohatrany hoe tsy mamaky verset mihitsy ve tsika any amin'ny Efesianina toko 5:22 misy an'izany mandingadinga anany de sady mandraindrainao tena ianao ianareo lehilahy manequin vadinareo ianareo vehivavy manequin vadinareo ay manequin mantsiny ianareo vehivavy manequin fa tsy hoe manequin ianareo vehivavy io de ianareo lehilahy tiava amin'ny vadinareo maton'ny teny an'izany misoratra masina hoe ianareo vehivavy manequin vadinareo ndandray zany io lehilahy io mampitsite anaiky mihitsiny fa rehefa hoe manaiky fotsiny ianao de mila manaiky ary lizy misy toy hoe ao amin'ny tompo de averiko ihany le teo ao amin'ny tompo so de hoe manaiky vady de lasa ianao de ndeha hoe netendrimbohatra eny zay de misy miantso avy eo aizy nareo zany ety tendrimbohatra ay manao vavaka tendrimbohatra valamena manaiky vady tsinonako tsy mety zany fa ao amin'ny tompo ianao hoe irany ianao izigarana rongonina toka de aza manaiky zany tsy ao amin'ny tompo zany fa ao amin'ny tompo ianao manaiky anazy mila manaiky anazy ianao de ianareo vehivavy ianareo lehilahy izy tiava amin'ny vadinareo de aza sosotra aminy io vehivavy koa zany raha lahy ndraindray mety tsy mampite ity mihitsiny io tsy mampite ity io ndraindray ary mahasosotra io ndraindray matombo baiboly miteny an'izany fa rehefa zay niteny baiboly hoe tiava anazy de tiava amin'ny vadinao foana ianao zay tiava amin'ny vadinao fotsiny tsotro zao ianao de ndraindray ho anareo vehivavy na lehilahy koa moa ndraindray misy ohatran'izany vehivavy ny tena voatsindrona amity satria hoe ianareo vehivavy manequin mivadinareo de ndraindray hoe ahoana moa ny anekeko anio za olona tena baka plus 7 za nge nianatra tany Brixany andafy tany nianatra fito taona tany io nge BPC plus 3 anio terminal io ny ala fianarana première io ny ala fianarana ko ahoana ny anekeko anio fa rehefa tenen'ny soratra masina hoe zay io foana ny tena lohany de lohany foana io hoe ka izy nge misorotoka de mifoka rongony be lohany foana io fa rehefa mamindrongo sy mamitoka izy de aza ekena zay teniny fa apetrao lohany fotsiny izy zay de ndraindray ianao mety teny ka izy nge midororo be lohany foana io na midororo ary de efa lohany dororo zany ny ao an-tranonareo lohany dororo zay lohany dororo zay fa mila hoe mifanaiky ao anatin'ny tokantrano de mila mifanaja le mifanaja zany koa mantsy mbola zavatra be dehibe zany ohatrany hoe na mivadinao ary aza teninao an'izany hoe le kisola ty le brique la ty le brique vavy ty fa raha miteny an'izany hoe le kisoa la ty mipetraka am'fantahina hoe fa inona moa zany mivadiny kisoa de inona koa zany ianao zany de zay le izy zay de aloha tsy miteny an'izany fa sady teny manozony zany tsika efa nianatra momba ny ozony fa miteny manozony zany hoe le kisoa la ty le tsy vaniny tena fahadina miteny an'izany fa tena tsy vanina tokoa nge io tena voretra velona miverina amin'ny ataony tokoa raha vao ataonao an'izany kisoa zany ohatrany jerenao izy ohatrany hoe afaka tamin'le adalany fa miverina amin'ny foko io miverina amin'ny sotrondray io kefa nozonao hoe le kisoa la tiako de mivehivavy ny lehilahy koa dao aloha sy tsika tenin'Andriamanitra mihitsy ny loha zany Efesianina Efesianina toko 5 ao amin'ny pejy 770 raha mitovy ny baibolitsika afaka mametraka fanontanianareo aloha raha ohatra ka sendra sanatry izany mba misy Efesianina toko 5 de atombotsika eo amin'ny 5:20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy ianareo vehivavy manequin amin'ny vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo fa ny lahy ny lohan'ny vavy de tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana ary izy mpamonjy ny tena fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy aneken'ny lahy amin'ny zavatra rehetra eo aloha mila manaiky an'le lehilahy ianao rehefa ny ataontsika teo hoe tahaka ny anekenan'ny Kristy no anekenan'le lehilahy ao anaty tokantrano ao zany raha ohatra zany ianao zao miteny hoe ahoana ty tranontsika ty série dao tolo milokontsika ty katra de mba miteny zany le lehilahy hoe ataontsika mangamanga io de ozy izy ianao hoe le vehivavy zany ozy izy le vehivavy ataontsika allo atao fotsifotsy eo mangamanga fotsifotsy mifanditra eo mangamanga fotsifotsy hoe fanareo hoe mivavaka le fiangonana anankiray fa rehefa lokony io ka natao mangamanga io
ka misy olona manontany reo avy eo miteny hoe tsara kosa zany lokony tranonareo zany dia mila miteny ianao hoe satria io ny fanekena mivady. Zay miporofo le hoe nofo ray ihany izy roroa. Nofo ray ihany izy roroa. Fandraisan'ny olona zany nofo ray ihany izy roroa zany matsiny resaka hoe firaisana ranofo foana. Fandehan zany hoe nofo ray ihany zany izy roroa. Raha misy zavatra mafaly ao dia miara mifaly, misy mampahory ao dia miara ahory. Fa raha ohatra ka hoe any ananana hoe tratrany nangalatra tany le lehilahy dia ozy izy ianao hoe inona koa ny idirako dia efa tsy nofo ray ihany zany izy roroa fa tokony miditra amin'io foana ianao. Ary raha ohatra ka misy fahombiazana koa ary ao anatin'ny tokantrano tsy matikambo be ianao, ndraindray misy vehivavy nanao an'izany matikambo be ianao, volako ange mividana an'ity, vola nanaovana an'ity, iny ohatran'io lehilahy io zany, iny rojo anaovana iny zao taty za mividy an'iny, iny blouse an'iny koa, iny papier hygiénique andeha hoetana iny za koa mividy an'iny. Misy an'izany. Tsy nofo ray ihany izy roroa. Ianao mandoa ny jirama, ianao mandoa ny Nicolas, ianao zao fa rehefa nofo ray ihany izy roroa milamina ho azy io dia samy mandeha ho azy dia samy mandoa eny daholo. Nofo ray ihany izy roroa. Eo amin'ny 5 teo fa amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka ny ianareo lehilahy tiavana vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanoloran'ny tenany hamonjy azy. Resaka fanambadiana dia fanoloran-tena. Fanoloran-tena io tsy ao anaty Facebook eo anao no mody hoe ny tena mitsorazana tiako ianao zay firy taona miresaka fotsiny tsy mbola mifanaty tava akory. Sady mananatra antsika ihany amin'ity resaka Facebook ity fa ianao io anaty Facebook io indraindray misy olona ange miresaka amintsika io tsy fantatra ao io na lehilahy na vehivavy na ramatoabe na rangahy na mpivavaka na mpiteny ratsy dia eo anao dia mivoto fo amin'io amboary amin'ny fo amboary amin'ny fo fa tena efa hitako mantsy zany. Raha namana tsy apozona mihitsy kay mitondra compte anaty Facebook entin'izy dia ohatran'ny hoe ramatoa ohatran'ny hoe tsy fantatra ao mihitsy nandray izy miresaka ohatran'ny hoe fa olon-dehibe ramatoabe nandray tsy lamboto ndraindray mpivavaka be tsy fantatra ao mihitsy izy. Mila mailo ianao tandremo fo manara ohatran'ny antsika mampita hafatra ao anatin'izany rehetra zany. Mijery télé ianao misy an'izany matsy nandray misy ohatran'ny hoe artiste pire eo dia efa nisy koa zany mijery eo saro-piaro be le vehivavy amin'le lehilahy pire. Za kosa aloha dia saro-piaro be le vehivavy dia inona zao nijerijerevanao an'io le lehilahy saro-piaro, inona zao nijerijerevanao an'io, inona zao nijerevanao amin'io nefa olona ao anaty télé ao. Mila mitandrina tsika amin'ny zavatra ohatran'izany mila mitandrina zavatra olona ao anaty télé ndraindray mandoto mifonao indrindra ao resaka politika. Za zao tena maheno mihitsy ndraindray olona miteny io nge zao io zao koleran'io ohatry zao koleran'io inona ndara za olona tsy fantatra io akory io tsy mahafantatra anahy akory inona ny ampivoto ny alotoko amin'io fa za ve anota amin'io tsy manota amin'io ahako tsy esako saina akory ary io engany mba ohatr'izany daholo nareo tsy mandoto fo amin'izay zavatra tsy misy mandeha amin'izay lohan'ny akory fa engany mba karazan'olona mikarakara tokantrano tsara tsy hoe any ananany ianao dia any ianao ny olona any avelany ihany ny ataonao mahazo tsirony misy an'izany koa mantsy. Miala ao an-trano ao izy tonga dia miaraka amin'ny akanjo mahafinaritra be mihitsiny tena tonga dia hoe tena milaza amin'ny marina tsara mihitsiny dia hiasa izy amin'io dia ry directeur, ry secrétaire, ry mpiara-miasa amin'ny maka tsirony amin'izy io fa izy vao tonga ao an-trano ao vao mihodina kely tonga dia miala ireny dia miditra indray le t-shirt varoraka be. Nareo zao tonga ato nareo ohatran'izao mahafinaritra kely ohatr'izay dia rehefa raha ohatra efa manambady ianao dia mody medinedina aloha ohatrano mba mody mividy efasy ohatran'izany eo aloha mba mody medinedina kely fa tsy tonga dia esorina le akanjo misy an'izany hafa mihitsy. Za zao taloha misy fotoana tena ao an-dakozia na ohatran'ny sorta somary tsy fantatra hoe sorta sa pataloha lava sa inona dia rehefa ao an-dakozia dia iny mody mba anaovako ao tsy inona miosona daholo na menaka na ny sarbony inona miosona daholo dia efa tsy fantatra ntsony hoe zay ve le hoe peinture à l'huile sa inona dia efa mitakosokosonao aloha. Dia misy akanjo efa hoe mba fanaovana ao an-trano rehefa hoe mba nanana fa rehefa mba hoe avy mivavaka ianao na avy niasa ianao dia mba eto milamina tsara ao anaty tokantrano ao aloha iny fa azan'ny olona any avelany ihany mena tsirony amin'iny. Faly angeny any avelany mahazo tsy tena mahazo doka mihitsiny fa ny vadinao koa mila arovanao ny vadinao dia ankalazainao. Tao tsy vakitsika indray ny andimy manaraka rehefa tsisy fanontaniana ihany aloha andimy fahenina amby roapolo mba hamasina amin'ny anaran'i Jesosy mba hamasina azy amin'ny fanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny hamasina azy mila masinina ny vadinao. Ny moa ny atao hoe masina voatokana mila tokana ny vadinao
aza akambanao amin'ireny jilamboty be reny mivadinao andraindray efa nisy an'izany ady mivadina lamina koa zany tamin'izany misy mpiady misy ohatry ny hoe jilamboty fokarongony miady tany an-tsena tany dia tonga tao an-trano tantaraina tamin'ilay vady le izy resaka ady mivady zany io adina pisipa tany anana tany tonga tao an-trano tao le vehivavy dia nareo lehilahy a aza atao kitapo ray amin'izay olona any anana any mivadinao aza akambana kitapo ray aminy any amasino mivadinao amin'ny teny aleoko mivavanao ndraindraiky misy an'izany tena tsy manamasina mivady mihitsy fa ohatry ny hoe tena manao an'izany teny efa hafa be akambany tao kitapo ray amin'ny jilamboto any mivadiny eo an-trano andiny fa firy zao fa 20 amin'ny anaran'i Jesosy tahaka izany koa ny lehilahy tokony tia mivadiny tahaka ny tenany ihany izay tia mivadiny dia tia ny tenany fa tsy mba misy olona tsy tia ny nofony fa mamelona sy mitaiza azy tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana amen mamelona sy mitaiza azy raha misy tsy mamelony azy dia ratsy noho ny tsy mino izy ny soratra masina tsy hoe menao vola fotsiny le zanako amin'ny vady aman-janako ao tsika trano dia lasa ianao mandeha any zay masy le ohatry ny le lafi ratsy ny taon'le vola tantely taloha tamin'le vola tantely taloha ohatry ny hoe satry foana eo fanakaiky eo foana eo fanakaiky eo foana dia mifampiresaka eo foana dia miaraka foana fa rehefa tonga any anaty tokantrano amin'izay nandray efa ohatry ny hoe tsisy ohatry ny hoe misy zavatra mahagaga be nandray efa ampaham-potoana sisa ny ainanao miaraka aminazy eo any ampiasana any le olona ndraindray miatso allo chéri bonjour sy ny karazana inona ny lokao sy ohatran'izany ao zay dia tonga ohatrany nefa rehefa avy eo olona any ivelany andray ny resahana amin'ny Facebook ao miondrika ao dia raha mamresaka mivadiny ary izy dia manontany fotsiny hoe inona ny lokao tonga dia minanonareo aloha zay tsy miresaka tsony fa mila resahanao ivadinao io kolokoloana amin'ny fitiavana ao anatin'izany mila mikolokolo fitiavana eo dia mila arovanao mivadinao tsy hoe misy miteny ndraindray hoe vadina re tena mahafinaritra kizy amin'ny fitafy mivadindry zany ianao ndray nahavava be hoe tsy hitanao rehefa misaoro tao an-trano ao zany hoe mba nahafinaritra be kosa le toriteny mivadinao iny mbola mahita tenenina foana inona koa mahafinaritra eo fa tsy zay dia le tsy iny tsy hita hoe inona ny dikan'iny le tsy iny na afaka herintaona ary nantaninao inona ny dikany hoe tsy fantatrao zany tsy zay dia tsy fotsiny tao toy izy antsika le vaky teny rehefa mbola tsisy fanontaniana ihany 20 amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy mba misy olona tsy tia ny nofony fa mamelona sy mitaizany azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana fa momba ny tena isika fa momba ny tenany isika ary noho izany ny lehilahy dia andaon'ireny sy ny reniny ka akambana vadiny dia ho nofo ray ihany izy roroa ny fandraisantsika teo zay hoe nofo ray ihany izy roroa kambanana daholy rehetrarehetra raha misy hafalianao dia miara mifaly misy fahorianao dia miara ory misy mahafaly ao dia miara mifaly misy zavatra azo iarahamanao dia ataovy iarahamanao kolokoloana ho amin'ny fitiavana ao an-trano ao anao rehefa mba miara mipetraka ao dia mba mamorona resaka hafa fa tsy resaka problema foana ahoana le vola ohatry zao ahoana le ohatry problema foana ny resahanao fa misy fotoana tena rehefa mba ndeha tsena vadinao dia mody arao any aloha tonga dia tanarao any dia any ianao mba mahita mba miresaka voatabia tongolo hoe tena tsara zany voatabia efa resaka zay alohako na rehefa mba tsisitsisy atao dia ndana mba mitsangatsangana kely hoe efa lisaky ny anoranon'nosy dia ndana makeny bioririka dia mba teny maimbomaimbo izy zany mba tenenina efa resaka hafa zay aloha fa tsy ohatry le resaka ao an-trano hoe resaka fiainana foana ary na le olona ambadika ary nandray mety gaga misy reo dia tsisy resahana afa-tsy zany fiainana zany foana dia resaka soratra masina foana satria misy olona mihaino koa ngendray le sika rehefa mihainao an-trano ao mihainao izy manongila tsofana inona ary mbo resahandreo dia ndraindray izy diso fiaino efa le olona ara-panahy be zany tsika eo dia miresaka soratra masina ianao ao amin'ny jauna toko fahatelo 5:20 dia ndakopaka ina eo amin'ny Timoty dia tsy haino tsara izy lazay fa hoe ary lasa miresaka politika reo jauna toko eny efa misy tim koa ny teneny teo mba mila atao an'izany le izy mila resahana tsara ao anaty tokantrano ao atao mazava tsara fa tsy resaka fosafosa olona fahadiana tena fahadio anatin'ny tokantrano mirahina amin'ny ratsy Ananias Safira maty zany resantsika zany mirahina amin'ny ratsy teneniko anao tsara amin'ny fiandohan'ireny le fosafosana sy fanaratsian'olona reny miainga eo amin'ny tele ao reny ndraindray na miainga any amin'ny toerana any ampila aloha any ampiasana any na ohatra zany jery tele eo
io ange tena reny reny olona mpitondra ronono ny Andohany reny de olona vola mpanjakana daholo na hodikodiny reny de ohatr'izao io nge raha ohatran'izao zao io koa ity koa nge ohatr'izao ty de manaratsy eo anao io ty olona neny io fivavahana ody atao an'izao manaratsy eo anao de aveo de ny olona ambadiky ny tranonareo ndray ratsianareo sy reo ange olona tsy mivavaka mihitsy reo ange eny nge alatra nge ny atao entin'ireo mody eo an-trano hoe afetsifetsina nge nazahoan'ireo voly manaratsy olona de faran'le fanaratsiana tonga ao anaty tokantrano ao de nareo mivady mifanaratsy eo nareo avy any Amanjakandriana sy ndenda be daholo de avokoa le anankiray hoe nareo koa ary mibeorina be daholoko misy an'izany io misy an'izany fa mila tandremana ny zavatra resahanao anaty tokantrano ao aza mifanaratsy de aza mifosa olona indrindrindrindra mpanompon'Andriamanitra aza mifosafosa mpanompon'Andriamanitra fa akombony fotsiny mivava akombony mivava ampidiro amin'ny tranony sabatra ao akombonina mivava mbola tsisy e daholo ohatrany efa maro zay voalaza zay so de tsisy fantanina mihitsy ve nareo na am'le hoe ny ohatrany vidy fiara ina mo izy teo misy devoir teo ary za ohatra misy devoir ohatrany te anontany anareo hoe manahoana atsangano an-tanana zay manambady izy tongeto atsangano ambony aza menatra moa e ay devoir anontaniana iza tamin'ireo re mivadinareo hoe nevaky sampomasa sa le tsisy frein ve sa ohatra ny lasa saina be lasa tsy henko tsony le toy ny farany favarina tokoa hoe ay misy an'izany tokoa moa zany le mitatatata be reny izy zany vaky sampement de le tsisy frein zany le tsy hita zay direction de le izy nge raha miantsara nareo de misy zavatra azo raisina be ao anatiny fa falisy fotsiny ohatrany hoe ray aman-dreny fotsiny rehefa miteny de ohatrany somary tsisy frein zay mihitsy ray aman-dreny de antsana rehefa tsy mahita de lasa misy tsy araka loatra ao anatiny hoe le tamin'ny voalohany vola tantely aloha de marina mihitsy zany rehefa niaraka tamin'ny voalohany de ohatrany hoe tena tsisy afatsika rery ohatrany hoe tsy kasianao rery de tena mety foana zavatra rehetrarehetra de raha avy eo am'izay de le niditra am'izay lasa izy am'izay mifanilikiliky am'izay rehefa elaela za mihitsy ny tokantrano de rehefa elaela am'izay de inona ihany koa ilay izy teo hoany zay nandray tsara nareo ve nandray noty de rehefa elaela de inona ndray lasa inona ozy izy lasa ina izy teo rehefa leo amin'ny tokantrano rehefa ela ny ela de izy isika de izy de ny afarany am'izay samy maka ho azy am'izay anatin'le tokantrano de zay mila zavatra ianarana de ato anatin'ny tokoa fitiniko sady mamitina kely zany misy tokotelo zy mamasan'andro anatina tokantrano de sady mamitiny tsikany hoe natao hoe olona ara-dalàna zany amin'ny atao hoe mpivady de hoe tokony olona vita fisehoana zay le izy de sady manampy any no manamafy any ny fisehoana mantsy de tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny zany hoe ny fisehoana de sady fakana tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny ny fisoratam-panambadiana ndray de sady fisoratana ny fakana tsodrano avy amin'ny fitondram-panjakana zay mitondra anao fa ny mariazy ndray koa de arak'izay fisehoana eo amin'Andriamanitra sady fakana tsodranon'Andriamanitra de izy telo reo tsara mafisina mihitsy zay ny tena atao hoe mpivady reo zany ny olona vitan'ireo zany atao hoe mpivady ara-dalàna ary nisy olona nanontany anahy misy olona moa nanao hoe sady manampy kely azavady reo fa mahakaina kely anao ray aman-dreny nisy olona mantsy manao hoe pastera tena sarotra be mihitsy le misoratra zao ny antony fa mety ve zay raha atao mariazy aloha de aveo zay vao ohatrany hoe misoratra mety sa tsy mety zany tsy mety zany tsy maintsy vita fisoratam-panambadiana zay vao misoratra any amin'le resaka tsodrano ray aman-dreny ndray ma tsy mety misy karazana olana mila hidirana au fond ndray mety tsy tia fivavahana le ray aman-dreny de tsy nitsodrano anao hafandray zay dikan'izany zany raha any am'izay raha hoe tena resaka mahakasika ny fiarahanao am' Jesosy no tsy nitsofany ray aman-dreninao rano anao afy zay fa raha hoe resaka zavatra hafa kosa hoe tena fity fotsiny tianambady de tsy nakatsodrano tamin'ny ray aman-dreny ratsy be zay tsy maintsy hafa mihitsy nitsodrano nitsodrano mantsy de hery tsy hita maso nefa miantoka amin'ny fahatongavana ny lasantsy de entona ny ilainao anatiny fa tsy hita masonao fa iny ny enerzia hoentin'le fiara tonga ny amin'ny toerana zay andehanana noho izany tsy hoe le hita maso ny important fa ilaina iny fa le tsy hita maso de le tsodrano tena iny ny manosika amin'ny fiainanao ho lasa lavitra jereo tsara ny tantaran'i Jakob zay noho izany zany tsodrano reo telo reo ilaina tsodrano ray aman-dreny tsodrano amin'ny inona moa izy teo ny fanjakana ary nitsodrano ny atao amin'ny fiangonana zay Andriamanitra no
mametsodrano amin'ny alalan'ilay pasteur izany. De somary nitsindriana ihany koa tetsy aloha, sady le zavatra efa nyteneny teo no amafisiko kely ihany a. Tsindriana ihany koa teo aloha hoe nampifamadiantsika ozy izy ny baiboly ary efa niresaka an'io teto mihitsy iny a, fa io ny tena mamparava ny tokantrano, mahatonga ny tokantrano tsy miorina tsara. Ilay Genesis a 2:2-4 rehefa namafisina, io ry tanora tena mba tsindrio mihitsy a, de alainareo tsy atao tsy enjery mihitsy hoe raha tiana te iorina mihitsy ny tokantrano de tsy misy azo dinganina mihitsy ireo. Misy ilay fitenena le raha tonga tany aminay niaraka taminareo ma tsy nahafinaritra be anahy hoe misy teny zao amin'ny baiboly manao hoe fa ny fahaiza mandamina tsara de toy izy ny entina miady, fa tsy hoe ny fahaizana miady no entina mandamina. Misy mihitsy zany de variana be a. De hoe de misy koa zay mihitsy le hoe mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, fa tsy hoe reraka mandrakariva ka tsy mivavaka. Azonareo tsara, raha vao famadika mihitsy le izy a de tsy araka ny tokony ho izy ilay baiboly, de mifanohatra, ary tena mifanohatra mihitsy ny baiboly a. Le Genesis 2:2 donc jerentsika tsara de satria efa nteneniny teo le izy a, de ny 4:4 efa nresana teto fa manamafy sitsika hoe ary noho izany lehilahy de andao ny ray sy reniny. De nidingana voalohany le mandao ray sy reny ozy izy tsika de ny hoe ny olona efa mahazaka tena, efa mahavita mamelona vady aman-janaka, tsy miankin-doha amin'ny ray aman-dreny intsony ny olona vonina de anambady. Zay zany de namafisina mihitsy, fa tsy hoe rehefa manambady indray ianao vao milasa miankin-doha hoe dada mba te zao ny zanaka, ahoana kay ny fomba fanaovana zao rehetrarehetra. Tsy ratsy akory le mangataka conseil, fa misy manambady izy fa ny ray sy reny tena miantoka amin'ny fiainany ray manontolo. Ary io mahafaty aingana le ray aman-dreny satria manambady le zanany, fa ny tena marina lasa alasary zany le ray aman-dreny. De zay le tsy mety satria matoa za manambady de vonina mahazaka. Zay nge le hoe azafady fa misy ohatra ny tanora moa hoe zaka ny lave io, ny ato hoe zaka ngery tanora le hoe zaka ny lave, azafady tovovavy io na sipa ozy izy tsika e. Ny ato hoe zaka nge to hoe zakako zany a, miaraka amin'io ary mahazaka ny fiainana, zany hoe mitondra ny fiainana miaraka aminy, tsy miankina ndotsony amin'ilay ray aman-dreny. Efa tsy misy hoe ampindramy sira ary dada sy reny sira avoko indraminy. Sira zany nge tsy findrany e, zavatra consommable azo lany zany. Ampindramy briquet, briquet zany koa tsy findrany. Na ampindramy loka aloha zay androany, loka de mbola indraminy. Noho zany tsy an'izany mandao resy reny a, tsy maintsy olona efa manana inona moa zany ny fampianarana sy manana ihany koa fahazaka-tena mihitsy hoe zay de vonina iassume zay zavatra mitranga ao amin'ny tokantranona eo. De efa nijoro vavolombelona taminareo tamin'ny teto farany fa manamafy hoe papanay mihitsy no niteny tamiko hoe zao mihitsy le fraziny, elahy ozy hatramin'ny anambadiny lahy tsy mbola mba nandrenesako mihitsy hoe inona ny olany lisany ao tokantrano. De niteny tamin'ny papanay hoe papa, ny olako tsy hoentiko aty aminao, fa za manana an Jesosy, zay koa matoa nanambady de vonina izaka ny olanay. Ao papanay mbola velo fa antanio izy mbola tsy nahenao ana mihitsy ka niteny hoe zay ry dada manana an'izao olany zao. De tena fiera mihitsy izy, ary mba tiako mihitsy nareo tanora, isika tanora, mba ho fiera amintsika ny ray aman-drenitsika. Fa ny mahafotsy volo aingana ny ray aman-dreny a, de ninona ozy izy nareo? Ny olany zanany. Ary tena marina mihitsy hoe rehefa manana zafikely ny ray aman-dreny de tahaka niteraka fandrondra izy. Zany efa mitaiza fandro, zay moa le filazana azy, mitaiza faharoa, mitaizanao izy amin'ny mazanany anao, fa rehefa miteraka koa ianao de lasa mitaiza an'le zafikely ohatra an'le anao ndray izy. Tsy ratsy akory zany, tsy ratsy zany, fa matoy ianao zany manambady a, mandao resy reny. Zay aloha ny ray voalohany le voalaza teo a. De ny faharoa koa hoe le dingana faharoa amin'le izy de ao anao izy izy le ikambana amin'ny vadiny, de le mikambana amin'ny vadiny mazava ho azy atao ny raharahanareo. Zay le nitenen'ny soratra, le tenin'ny pasteur teo hoe zay nakambana napraisin'Andriamanitra tsy ho saran'olombelona, zany hoe vonina. Le mikambana zany de hoe tsy misy tsony hoe volako sy volanao, tsy misy tsony volaniko sy volano, za mihitsy le ikambana amin'ny vadiny e. Ho nofo ray izy anankiroa ny aoriana amin'ny farany eo mikambana. Fa misy karazana mpivady a tsy mikambana izy mivady, fa mbola misy anao sy ana. Ary lefa nijoroko vavolombelonareo napavaky ny tranonay le tenen'ny ramatoa foana tamin'izany hoe viliako ao sa vakinao indray a, vilaniko ao sa vakinao indray, tandremo vilaniko ao tokotany sao de avelanao ny tokotany any. Malahelo mihitsy mifonao anatin'izany fa angamba misy vilaninao de misy viliako zany ao e.
tena marina nge zany e tena ohatrany hoe mora tamin'ny mihitsy le mitena zany hoe tandreny sao de varindrina ndray sao midororo de avelanao ndray mivolan azafady mora nyteny an'izany fa niova izy moa ankehitriny fa mivady koa hoe sapo mavaky sapo mamby mihitsy taloha zany maninona hoe zany taloha fa marina be le tenen'le raha tao hoe fa atao inona tsy arina fa amboarina satria matoa nanambady anazy de manaiky an'izay toetra rehetrarehetra eo de nanaiky de tao zay ny fanamboatra atao mihitsy zay sisy de hoe ty le vavy ty fa tena rehefa tsy mety amboarina amin'le fifanakaloza-kevitra moa ny olona de mitsatrehitra amin'izay Andriamanitra zay de mariana mihitsy rehefa tsy mety zany amin'le conversation le fananarana zay atao ambavy miditra tsehatra amin'izay Andriamanitra de le nyresako tany hoe rehefa niditra tsehatra Andriamanitra de tonga avy atao mpamakitra tsisy nininona tsony efa renareo daholo iny tantarina fanamboarana anay zany hoe alaiko reto raha reto mampiady anareo ary rehefa nijoroko taminareo ny toany hoe rehefa taterina de men'olona tonga daholo namanay de namome vilany rehetrarehetra hatramin'ny fitafiana de za mihitsy no nyteny anazy hoe manomboka zao ry vadiko de tsisy anao io de tsisy anatsony fa atsika mivady manomboka zao de lasa anay mivady ny fanananao aminay ao aminay zao tsisy samy teteny an'izany tsony hoe anay io na anazy zany io efa anay io maninona hoe io ao aminareo kosa de mbola misy anazy sy anazy zany fa efa iraisany ao an-trano zay le hoe ikambana amin'ny vadiny dikan'izany mila tandremana zany satria ny mampicoince mahatonga ny tsatoka ao anatin'ny tokantrano de ny tsy mifiraisa-tsaina ny vady satria samy maka ho azy de tonga ho azy mibloka azy rehefa avy eo de zay ny fandrajana ary farany le etape fahatelo farany de hoe nofo anankiray de zay le nytanysainy teo hoe lasa nofo ray izy ikambanana daholo zay vao misy an'le firaisana amin'izay ao anatin'izay vao miteraka satria efa nofo ray izy de raha vao mifamadika io miteraka ianao nofo anankiray zay vao mianatra mandao ray sirena de tsy maintsy iteraka olana foana io zany zay ianao vao atao mariazy satria efa be voka vao atao mariazy de tsy maintsy atao force aingana be le mariazy de lasa le ray aman-dreny ny fotsy volo alohanao satria maninona menatra izy hoe be voky ty anao nefa za mba mpiandry ihany za mba zao ihany te mampalahelo ry zanako isan'le ray aman-dreny tena tsy hitatsika ny fahoriana io ray aman-dreny io fa tena nisy ny antso pastera mila fahatampoka mihitsy ato an-trano ato fa inona ny olana be vokany le zanako hoe za fantatrao fa dekonao ampiangonana zafady fa tato tanina nandraha mihitsy olona za tena menatra tena tsy hitako pastera ny tena mba manamaizy azy any ao ampiangonana de ny popopo le ray aman-dreny tena zany amin'io mahavariana le ray aman-dreny ndray notriny eo atao mariazy tena mariny fa izy ao an-trano de milalao zeony atao de mihinana kakabizon de milalao manao plaiste tena marina nge zany pastera manao plaiste fotsifotsy atao vao miplaiste ao an-trano mihitsy raha matory rehefa zay mihitsy fangala zay fa jeu vidéo ny fa everiny tanora jeu vidéo nge fanambadiana nge ka tsy jeu vidéo ka azo atao replay rehefa avy eo hoe alao atao replay kely ry am'le tsy be voka ndray aloha ianao marina nge zany ary nge tsy hoe efa ndresaka taminareo an'izany hoe rehefa be vokany ao ary tanory de eo ny fibebahana marina zany tena mifona jesosy bebaka tsy anao tsony tsara le mibebaka fa ny fibebahana ao tsy mampiena kibo zany tsy hoe rehefa mibebaka le kibo ohatrany hoe mifona jesosy tena tsy anao tsony jesosy kely tsisy andray tena tsy amena io fa tsy hita le kibo fa mibebaka fa ny fahotanao tsy maintsy jinjainao azonao zany ny vokatry ny fahotany olona de tsy maintsy foana aloha misy hojinjaina fa ny atao hoe Andriamanitra mamelaelo ka de hoe hiditra ny sehatra izy anampy anao amin'le fahotana zay nataonao mba ho maivana aminao amin'izay mivokatra io rehefa avy eo azonareo ve zany tena inoko zany raha be voka zany amin'le olona de mibebaka tsy nilaza hoe ay tena rehefa mibebaka de tsy hita tatsony eky ny zanako sy volana fa tena lasa nanjavona tao fa tsy maintsy tezanao ny zaza fa anao intervention Andriamanitra satria niverina taminy ianao de andray atanana amin'izay izy le adalako zany hiantsoroan'Andriamanitra miaraka azonao apiny amin'izay ianao hoe satria miverina amiko ianao de tsy avelako hiady rery ianao fa apiko ianao ny amin'io zany hoe ohatrany hoe le Andriamanitra indray zany misupporter an'le zavatra miaraka aminao fa le tsy mibebaka de miady rery izy ao anatin'izany fa tsy midika hoe rehefa mibebaka de afaka ho azy daholo ny zavatra rehetra de miala ho azy fa tsy maintsy fahafatesana ny tambony ota de jere fa adamase fa tsy hoe maty eo eo fa tsy maintsy maty foana izy tao arinany nanontany dikan'izany zany ny fibebahana tsy midika hoe foana ho azy tao fotsiny ihany ko le hoe iny le vokatry ny fahotana fa tsy maintsy raisiny de inona zany ny feany de misy kivy de inona zany ny atao paster tsoltra ihany aza manota
aza manota satria tsy maintsy misy sekel foana ny fahotana. Raha nijangajangy ianao vehivavy niaraka tamin'ny lehilahy mibebaka mamela anao mivadinao, fa rehefa roa le voara 5 taona any ariny disika miverina amin'izay io rehefa kelikely. Ary io ihany ary ny ampiady anareo, ianao nge efa nanao tamin'iny eto ndray mba atoroko amin'izay eto, ary tsy anaiky izy raha tsiraisiray ny baolina ao anatin'izay. De zay le maharatsy an'le hoe lafaka ianao ka tsy natandrana de aleo mihitsy. De zay ny ampianarana antsika de melo tena may mihitsy ny fanahiko reo ve izy fampianarana resaka fanambadiana satria le problème vahanao fa tena mitona. Ary rehefa zay tonga eo amin'ireny mpitandriny ireny amin'ny akamaroan'ny 700 isan-jaton'ny olana de inona raha fantatrareo? Inona raha fantatrareo resaka inona? Resaka tokantrano, fanambadiana. Miampy fotsiny moa manginy ny hoe tamin'izay teny ina moa akady efajoro ny dadarabe nge tena makaody mihitsy de alefa de afafy hoe zany mibekorongo zany, tena alefa mpiandro doany tao mihitsy no tantaran'izany. Alaina ny ody de miakatra eo amin'ny eo ambony tendromboa de afafy masina ozy izy zany ianareo tsy shum de afafy manerana amin'ny Madagasikara ny hoe bekorongo. Rehefa niresahako taminareo zany bekorongo de raiso tsy maninana injato averintsika ary zany de raisinao to foana. Bekorongo bekorotana tsy tia mainty inona koa ty misy anankiray zay fa tsy eto moa raha mato lazana azy fa raha eto izy koa matadidy loatra an'izay mantsy de tsy tia mainty fisalimbonana zany rakonantitra zany ozy mivadina hoe antitra be koa ianao de lasa ohatry ny antitra be foana ianao ao anatin'izay. Zany hoe mangony fotsiny zany le asan-devoly fa itsika mihitsy no mamela an'le asan-devoly hiditra iasa. Raha vao miala ao amin'ny tenin'Andriamanitra le nytany sain'le rahalatatso zany tsika mivily tonga de mahita akse ny devoly. Ny devoly tsy tafiditra amin'ny fiainantsika zany raha tsy omentsika lalana, aza manome fitoerana de toy izy ho an'ny devoly. De mety antana rehefa inona ny anton'izany fianarana bialalana zany hoe sapement frein va misy mantsy karazana fampitana hafatra, misy ampitaina mivatana mihitsy aza mijangajanga, fa misy tsy mahay mandray an'izany ny olona. De misy ndray fomba fampitana azy ohatran'ny le rahalahy teto mody ampimezina ny olona. Azonao mody ohatry ny arefa am'resa za tamin'ity rahalahy ty nitoriteny tany aminay de sady mena mandray marina mihitsy rahalahy zany zavatra teneninao zany konteny izy misy vaky sapement de mitatatata be de lokony sady izy marina fa de misy io daholo zao ny akamaroany vaky daholo ny sapement am'le fiainana mesatra angamba de vaky sapement ny vehivavy tratatatatatatatata be tsy mety mangina atiny tokantranona de farany vaky sapement le vehivavy le lehilahy koa lasa tsisy frein kamo be am'izay izy hijanona ao an-trano de maninona tsy voatana tsony izy ao an-trano satria tsy te hody ao an-trano izy kamo be izy vao miditra ndray izy de maheno vaky sapement paraina parivony andro. Misy olona namana izay mamelona moto eo aminay, rehefa mamelona moto tena mila rary mihitsy loha koa satria nandray atsasakady ny moto nareo zao rehefa misy mamelona moto ela be akaikina de ohatrany domelona zany lohanareo, tsy haiko nareo na ohatran'izany domelona mihitsy mandra-piala le moto zay vao azoko ala izy mihitsy hay ohatry ny hoe reny nisy zavatra niala amin'ny taoniny reny to amiko satria niala le fiomana de ohatry zany koa kany makaleo ao an-trano rehefa misy olona vaky sapement mitabataba foana ao an-trano de na Andriamanitra raha teny aleo mipetraka eny amin'ny tampon-trano toy izay miaraka maninona ozy izy zay mipetraka amin'ny olona mahay vava sy manambava. Tanao fa n'Andriamanitra tsy mazaka an'izany de tsika zany misy zavatra amboaritsika. Ny antony anarantsika amin'ny zoma fanavozana zany tsy vita ny ime fotsiny tsy andray fotsiny fa miala eto hoe inona ary ny azoko raisina ao anatin'izany. Zay zany le anisan'ny fampianarana teo de name zavatra maro moa izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny hoe politika sy ny film tena merery aralako fa aloha tsy hiteny zavatra be satria olona tsy lavitra mihitsy de miady izy mivady io ny anao mangamanga foana matsele kolerana any ianareo reo ranzy zabe efa masaka fotsiny enjera fotsiny vava de miady tena resaka politika de ary mahagaga fa ny politika am'izao efa tena any ampon'ny olona mihitsy ohatrany efa makarariny eny efa de nefa nge tsisy mandray na ariary am'le reo anakoroa resany reo are zany ny anay zany ny anay de ndray tonga va de mamolona tsy mazaka le mpanao politika ary tsy mahafantatra anao akory izy le rahalahy marina izy tsy mahafantatra anao akory fa de marary fo mihitsy am'le resaka couleur na hatramina lamba de tena misy de marina mihitsy zany resaka zany hoe raha zany aza atao mampiady ajao izy raha zay ny tiany le vadinao ajao izy raha zay ny couleur politika tiany
zany atao am-piangonana reke dia miresaka an'izany zao reo olona ny couleur politika ny olona ntsika samy FPVM fa ny FPVM tsy ary mitovy daholo loko politika antsika dia aza terenareo hitovy amin'ny anareo ny politikako azonareo ny tiako tenenina za mety manana ny atoko politika tiako fa za tsy miteny aminareo hoe ty any toanana ty any tiako satria mampitarika fivavahana dia leader dia mila ny olona rehetra zany a mila mahalala hoe io tsy manana loko politika io fa Jesosy ny azy ny politika torinina manana ihany ary any anatiko any te hitona ny olona rehetra zany ao anatin'izay dia tsy tiako fantatry ny olona raha resaka politika fotsiny tsy hidirany am-piangonana za miteny anareo fa maro ny olona kamo mivavaka ny amin'ny resaka politika fotsiny tena mahakamo mihitsy ny olona misy mitoroteny ary andre mandeha ho zany anatrika an'izany mihitsy hoe namarana fitoam-bavaka tany fiangonana rahavavy dia farana an'le ana hoe zaho a rehefa mialetona dia aza misotro zioranzy za mihitsy fa mahakendy reny dia mahafaty tena za teo nanatrika an'izany mihitsy a dia tena taitra be a tena heniko mihitsy le fofona atao anatiny zany hoe tena na le toroteny raha tena heninao mihitsy hoe zany kosa ranga fa tsy torotenin'Andriamanitra tsy tena za mihitsy nto efa tena resaka sao dia manao ohatra ny anina rehefa ho tokantranao a ohatra ny politika an'izao dia manao an'izao dia mampanantena an'izao nefa tsy tanteraka raha lehilahy dia heninao pur sang mihitsy le toroteny hoe tena ozy zany efa tsy Jesosy tsy ny voatorina Jesosy raha mba mema varina mety mba vanaka amin'izany zavatra any inona ary nidirako amin'izany marina tena lasa dia zany a mampiady mivady zany azonao le izy a dia fanampiny any koa ankoatran'le film le politika teo koa dia nisy hoe film marina hoe zao mba sosikevitra fa za aloha ny conseil anareo raha azo atao a aza mijery film zany pornographique zany mihitsy na mpivady ary tena zany ro any tete na mpivady azy za zao hoe afaka tamin'izany tany amin'ny 9 taona lasa fa naseho any tompo mihitsy fa io film io a dia misy zavatra misaoty mitsambikina ao anatiny io tamin'iza demoniaka io télé-ana io jereko a dia misy zavatra misaoty dia io resaka film mafoto dia misaoty tonga dia makany aminy dia te iray anao firaisan'izany a fa na kozinina anao anao na inona zao mantsy a raha vao mijery any ianao dia manokatra lalana ianao zay azonao efa ao anatintsika le filana io efa torotorona natao anaty ota fa vao maika apiny le horonan-tsary dia vao maika maninona moa zany filazana miamplifie an'le fahotany efa ao anaty azonareo ve zany fanazavako zany e zany hoe ny olona efa mety efa tia firazafady mety efa misy an'izany mety efa vao maika maha-obsédé ny olona ary rehefa tonga io le fanaratsy io a dia tsy fantatry le olona ntsony hoe anabavy mivety isa zanany azonao satria obsédé amin'izay izy ao anatin'izay dia manosika azy ianao zao karazarazana zavatra be deaibe zao io zao azafady hoe zao position rehetrarehetra zao io fa io rehefa ao anatin'ny olona ninona zavatra atao io tsy mahafapo an'io vadinao io zany io teny anao an'izany ary vao amin'ny lehilahy tia mijery andreny ninona ataonao aminy eo e tsy hafapo izy ny mahafen'ny filan'ny olona ny e dia ny fanahy masina ihany rehefa ao anatin'ny olona ny fanahin'Andriamanitra lasa miala amin'ny filan'ny nofo azonao le izy fa raha vao ny olona tsy ao amin'i Jesosy na izy ana ka le vato koa paster tiany manao zipo kely tiany manao an'izao rehefa miaraka tiany ao azafady fa ozy nareo visio le resaka fa za tena te hiditra amin'izany resaka izany mihitsy mantsy satria manimba tokantrano be mantsy izy io dia hoe raha vao tsy manao an'izany hoe dia tsy tiany fa io dia teneniko mihitsy le ranabavy enao ranabavy ninona nataonao amin'io ao raha mbola olon'ny nofo io tsy mahafaly an'io zany io tady foana io rapitsy dia hoe zao ndray nitako tary dia ianao a ataony zay karazany rehetrarehetra ao fa zao a teneno amin'i Jesosy araka le tenin'le rahalahy tato amin'ny anaran'i Jesosy tao amin'ny baiboly hoe araka izay ao amin'ny tompo ihany azontsika ve tsy manao zavatra mihoatra ny tokony atao araka izay ao amin'ny tompo ihany ianao mamantatra hoe zany kosa ve araka tsoratra vava finanankanina dia ianao mahalala an'izay tiako tenenina fa olon-dehibe nareo reo hoe tsisy fahalakalaka amin'izany tsy ampidirina zavatra hafa akoatran'izany fa raha tsy zany io a potika io tenanao io misy olona tonga dia vai daholo any anaty vavany ihany potika any amin'ny tendany rehefa antaniny Jesosy dia maneho aminay mivady sary miary hoe zao dia tenenenao a zao ny ataonao fena any feny fery vai any anatin'ny rehetrarehetra any zavatra tsy fampiditra any am-bava no ampidirina zavatozy zany ny tenenana an'izany meloha tsy ho tratra an'izany tsika dia azo atao mihitsy mety tena ahoana pastera rehefa avy eo rehefa marantsika rehefa avy eo amin'ny atsasakady mifaraparany eo a dia anao asytsika amin'ny tenantsika azo atao ny miala amin'izany ary tsy sarotra manapa-kevitra fotsiny dia afaka rehefa avy eo azontsika tsara zay a fa ezao mihitsy ny masonao tsy hijery zava-pony zany hoe le zavatra mandrangitra ny nofo zany a aza dia marina be raha lany tenao hoe le resaka filma mampiady be dia be mivady miady mitonga pastera rehefa avy mijery film eo nge izy dia zao dia zao dia zao dia zao e mampalahelo ingeo anareo raha zany ary zay ny olona rehefa vao amin'ny nofo a dia zay nofo aza tia mantsy fa ny fitiavana misy hoe eros ny atao hoe fitiavana eros dia fitiavana nofo zany erotika tena tiako anao satria botabota tiako anao satria lavavolo tiako anao satria zao eros zay
aranofo zay fa misy koa ny filia, misy koa ny agape ihany koa zian de zay mame zay mihitsiny, fa misy koa ny be de be fa ny atsika kristianina de le agape ny atsika le manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany, zany hoe tsy mitaky ny olona tena tia tanora rezy ray aman-dreny, ny tena tia de hoe tsy mitaky tambony aminao izy, ary io ny tena mahagaga ny olona hoe tsy mampindry paster raha nareo manao fikambana zany ka tsisy tambony ho anareo ty zay ndao fa Jesosy mahita ho fa raha nanao zavatra zay ka Jesosy tao ar-tsainy tena tsy mba nitaky tambo mihitsy hoe ataovy an'izao zay re olona de ataona an'izay nareo, fa tena henoko le fitiavanao anaty ke te hizara amin'olona, te hanao zavatra zany foana, te hizara na de misy ara hoe ty mba misy ray alina ariary ianao ve tsy mandoranga zarainy ty 10,000 anao 10,000 anao mba samy miara-matsika rehefa samy nona na miara-voky tsika rehefa miara-voky, zany nkeny tena fitiavany, fa raha voan'ny lehilahy zay manao hoe tsy tia ianao raha tsy miray aloha tsika, tsy tia anao izy zay, ary efa namerina taminareo teto aho fa ataoko mahitsy miboky mivelatra aho tsisy mamaky indrozy intelo zany tsony, teniko aminareo zany, rehefa hitako ndre mandeha mivakiko ny to tsy tia amaky ny indroy intelo zany tsony a mino fa azony tanora ny tiako atongavana am'zany ody mianany eo fotsiny tsara ny tiako teneniny miboky te amaky boky mantsy de hoe rehefa tsy hitako de rehefa any amaraisa vao de teko jerena am'izay inona ny tao anatiny tao, rehefa hitandre mandeha ohatra nzay fa tazana foana tsisy tsony de aleo tehirizina ho amin'ny andro ny fampakarambady vao miara mamaky boky ianareo mivady, mazava sa tsy mazava zany kse fa mahitsy am'izay zany ane nefa somary mahitsy paster sao raha tompoko amiako anao ny toyany toizantsika ihany raha mbola tsisy fanontaniana de somary azavay kely le teny amin'ny paster tele hoe piti agape de filia de rosy afaka mandray soratra an'izany anao de soato fotsiny fa tsy maninana diso ary fa tsy tenitsika zany misy mametraka fanontaniana ato le hoe vady sahaza hoa fantarinao tsara le olona apahany amy mety ho voalaza eto ianao zao sahaza ho anao zao ianao zao kristianina de sahaza ho anao lehilahy kristianina aza manambady olona tsy kristianina de raha ohatra ndray koa izy mbola atao mbola tohitoizina de ohatrany hoe raha misy olona hoa hoe mpanakarena be tena tsy mandray ravin-tena mihitsy ary tsy misakafo ohatranony mihitsiny de nefa ianao fa zatra misakafo ohatranonareo ianao foana mikarakara le sakafo ao aza manambady anazy fa sahirana eo ianao satria ianao tsy havita ho any amin'ny hotely foana ohatra anazy ohatr'izay le izy tsy sahaza de manampy ianao jerentsika tsara ny baiboly rehefa amoron'Andriamanitra mahazo toerana kely de avemeko anao rehefa amoron'Andriamanitra nanao any Adama izy aloha de aveo naninona napatoriany i Adama zay ny ao zay ny atao hoe vady sahaza aloha zany de tsy ianao no nitady azy fa Andriamanitra no nanolotra azy, zany hoe Andriamanitra ihany no malala zay sahaza ho mihitsy amin'ny fiainana hoe ity ny sahazan'ny José Alain za zao lava be neritretiko fa fo kely ihany nefa tena sahaza ho le vadiko am'izao tsika am'teny zao fa sy tiaka mafy anazy zay le izy sotra tompoko fany am'zany tanao ny sahaza aloha zany de zao tsy mbola nanao any Eva izy aloha fa noentiny teo amin'ny Adama daholo ny karazana biby rehetra te ilaza zany Andriamanitra raha tsorina hoe tsy sahaza ny olona aloha ny biby raha izay mazava aminareo hatreo tizinareo zange normal amitsika zany fa any andafy anie zany normal amitsika zany hoe tsy manambady biby zany fa any andafy anie zao hoe fa lamody ny manambady biby manao azafady miray amin'ny alika ho atsika mantsy zany misy hoe aizakopo fa misy fanaky ianao maheno an'izany hoe nanambady olo le lehilahy de manambady ny alikany berger allemand efa misy zany any andafy de iny ary mba leoleo ihany mba hoe azo riranana fa le nanambady ny volaniny tena tsy azoko mihitsy hoe jerevo any amin'ny Facebook nareo any fa misy an'izany napakabady de nanaovana antonianareo nanambady inona moa izy iny de asina voile le izy zany de atao de le vilany zany sokafa navavany za koa tianao ary de sady atao zany bizio le vilany misy zany leo vehivavy le lehilahy zany satria fitahany vehivavy foana de nanalo ny vilany no ny vadiny fa amitsika zany ohatra hoe aiza koa paster fa tsika mila mijery somary mijery lavitra efa manomboka misy eny fa ny olana raha vao tsy zao tsika de efa mianatra de anaiky koa tsika rehefa kelikely zany hoe ampidiriny tsikelikely itenareo aiza koa misy an'izany raha tsy mino anareo de jereo aloha ny label le labeto dessin animé zany fa amin'ny voalohany tsy mety io tsy mety aiza koa biby ratsy tare be io ve de anambady ny vehivavy tovavy tsara tare
fa rehefa alefa n'le mpilalao an'le dessin animé elo iny a resaka inspiration satanique reny de atao mihitsy zay mampalahelo am'le biby rasta re de ndray koa le mampalahelo le biby fa enjehan'ny olona ndray de antry ianao farany fanoroka am'izay le label teo zay anao hoe zay mihitsy aky ahoroy tsara mihitsy nefa bête biby rastare be le teo azonao ainy satana zany manovany ho lasa miaraka izy anankiroa reny zany raha tsy fetsika de misy message satanika eo ambadiky reny dikan'izany zany a tsy sahazan'ny olona my biby zay aloha de tsara mahafantaran'izay fa misy karazan'olona ihany ko fa izy mbola biby fana fa misy tenin'Andriamanitra hoe olona tsy olona fa biby satria tsy matahotra ny teninao zany hoe ny olona tsy manana an'Andriamanitra de mitovy amin'ny biby toetra zay le teny zay aza mety asiana zioka tsy atonona anareo raha vo ikambanana amin'ny tsy mino misaotranao rahalahy ny olona zany raha vao tsy manana an Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana de manana toetra ny biby foana ao anatiny ao de efa tsy sahaza atsika ihany ko izay de rehefa avy eo indray a de alao mihitsy Andriamanitra ny sahaza tsy hoe tsika mahita hoe ty tsara tare be tsy voatery sahaza foana ny tsara tare ny kiraro rehetrarehetra ne misy kiraro tsara tare za pointure 41 fa raha kiraro tsara tare be le izy nefa 45 le pointure rehefa manao izy de mitsolapaka dikan'izany vady sahaza sa tsy sahaza tsy sahaza ao le kiraro tsy hoe tsara tare le izy na ratsy tare na hoe zao le poziny fa ny atao hoe sahaza mety misy koa le kiraro hoe tsara tare a efa ndresaka zany tentsika fa mety hoe pointure 29 zany efa 42 rehefa miditra ao zany de ay tena tsy afa mandeha ay manahitra foana le kiraro de tsy ny atsara ny loatra tsy ny aratsy tsy le poziny fa le atao hoe sahaza de hoe na tsy vraicure loatra ary le kiraro na de tsy volamena ary de mahazo aina tsara rehefa miaraka amin'le kiraro mazava sa tsy mazava ny atao hoe vady saza zany de eninao mihitsy hoe tena afaka miara mirindry zahay mivady tena eniko mihitsy hoe za zao a tena misy tona matsapa hoe tena tia mihitsy raha ngano vady koa satria tena vitany mameno za raha tonga amina ny olona mamindrana de meko daholo ny tsy akantanitany fa menao ranga mampaly de avoaka fa ny vadiko tsy manaiky an'izany zay raha zanga raha za rery ny tato fa tsisy anao de efa nomeko hatramin'ny volisy ny vilansy ny canapé ray manontolo mihitsy angamba tena misy an'izany mihitsy a fa soa za zao raha mividy zavatra teny amin'ny teny misinoana ohatrany ka voavidiko na tsy atonona anary io kiraro io de tsy haiko zany mamerina an'io zany e za rehefa mividiko de tsy taloha ao iny eny fa ny vadiko tonga de sa taty averiko fa ny alamboly iny de tiako be zay toetra an'izay satria mameno an'le banga ato amiko le izy zany le sahaza koa tsy hoe mitovy be nareo de hoe miara vonoana ny akomanatody azonareo tsy zahay fa mety misy fahasamihafana ao aminareo fa mifameno le fahasamihafana mazava sa tsy mazava zany hoe mety fahasamihafana fa mifameno zay koa de efa sahaza sy ny sisa rehetra indray ho hitantsika fa mbola asoivre mivady sahaza koa mivady lehilahy sahaza lehilahy vehivavy de mivady vehivavy sahaza anazy lehilahy zay de iny moa resaka ndresahako teo le fitiakape le fitiakape a voarakitra amin'ny Korintianina voalohany a toko 17 de ny 5 ka hatramin'ny 15 iny fitiakape Korintianina voalohany a toko 17 a 13:4-8 toko 17 a de ny 5 ka hatramin'ny 15 io ny atao hoe fitiakape io mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra raha misy miteny anao hoe zay aloha raha invadinao iny de tsy mino tsony fa rehefa ao anao le fitiakape za mbola mino an'iny aka za tsy manantena tsony raha invadinao iny satria le fitiakape no anatinao a de izy anao za manantena an'iny foana aka 13:8 le izy de misy koa Korintianina voalohany a toko 17 a de ny 5 ka hatramin'ny 9 de tsara koa miteny amintsika fa tsy misy zavady tonga lafatra zany tsisy an'izany vady tonga lafatra zany eto ambonin'ny tany efa anke namboarin'Andriamanitra hoe tena nalaina tamin'ny taolana mihitsy hoe tena manokana be fa tonga lafatra be sara tena efa hoe tena natonona hoe name vady efa nisehon'ny anjely fa tonga lafatra be fa tsisy vady tonga lafatra zany io fa efa nilesona ny anarasika ny hoe maninona tsy mahazo manary simba fa maninona rehefa manamboatra de manamboatra de tokantrano ihany koa propriété privée inona propriété privée fa problème be ry avy zany hoe ianao a ataontsika hoe fanoarana zany misy vehivavy anankiray a sy vadiny lehilahy anankiray de tsy mifankahazo amin'ny anabavy lehilahy le vehivavy sara azonao zany problème eo amin'ny bizobavy sy me rafozana problème be faran'izay mavesatra zany eo amin'ny atin'ny fianakaviana
ao anatin'ny fianakaviana zany io mantsy misy ten'Andriamanitra hoe zay nakamban'Andriamanitra izy de maninona aoka tsy saran'olombelona de tsy saran'olombelona ny amin'ny tenin'Andriamanitra iny ny tenen'ny voalohany tondrony voalohany ianao le manambady io ianao mivady mihitsy ny loha fa ndraindray mantsy olona miandry hoe ay miandry le rafozana nasaraka na miandry le vina le zobavy nasaraka fa ianao mihitsy ny tondrony voalohany ianao mihitsy ny tondrony voalohany zay de propriété privé ny tokantrano tsy hidiran'izy an'izy io raha hividy tôbily ianao aza hoe misy vady manao zany hividy tôbily efa bolana melola izy efa masaka hoe hividy tôbily de lasa le vehivavy reo aveo nylikilikina kany an'le datany verina vanzy reo aveo ty tsy hividy tôbily natria efa miakatra be zao ny carburant télécommandé de lasa indray aveo andao ahoana lokona le lokona trano zany ahoana lokontsika mangamanga ve ty trano ty sa fotsifotsy de eo mifanditraditra be de lasa merany amin'ny mamany any le anankiray reo aveo oloko andoko trano azy fa inona mety amin'le izy tena zany tena hoe télécommandé zany ao anaty trano aby ary de mbola tenena hoe atao mitodika rikitra ho ny armoire fa ano ny tsy tia mivoalavo ozy izy dadanay vinay le poketra marron reny ny tena ambim-bola hidiran'olona amin'ny fiainatokantrano nefa amin'ny fiainatokantrano propriété privé de sorohana mihitsy mba tsy hatonga n'izany gidragidra anatin'ny tokantrano zany hoe zobavy sy ny hoe rafozana zany de mifanaovana zany misy tenin'Andriamanitra haitsika loatra ny hoe zay afafin'ny olona maninona ao atokantrano zany ny atomboka ianao sy mivadinao ianao sy ny vinanto vavy ianao sy ny rafozanao ianao sy ny zobavinao afafazo ny fitiavana fa mijinjan'izay ianao fa mafazafakalana eo angenao hoe fa nijinjany foana ianao fa ny olona ngery avana raha mifankaty de na ny devoly ary tsy mahita hirika idirany raha mifankaty mpivady na ny devoly ary tsy mahita hirika idirana zany hoe ay zara lalana idirana ato amin'ity ato fa rehefa mba voanomboka ao anatin'ny fifankatiavana ihany koa mbola voaty avelany zany de misy ny teny frantsay manao hoe soit exigeant tsara azonao zany fa rehefa tonga ao anaty tokantrano anao de soit tolérant am'izay tsy manana zany ianao raha vao tonga anaty tokantrano raha vao tsy tia lefitiaga be ty no ao anatinao ao fa lasa manaonao foana ianao vadinao andeha asa mitondra moto mety tsy vitanao tsony mitsodrana anazy hoe ay andeha dada ay de soava ty ary mba arovan'Andriamanitra ny lalaka le anao any ianao fa raha vao tsisy an'io fitiaga be io anao andeha sady anga eny andao ary de mivilivilian'ny ray ay ala be an'ray vao mody misy an'izany de rehefa misy problème mary avy ao anatin'ny tokantrano aza mba makavaolana any amin'ny olona manodidina na hoe olona tsy olon'Andriamanitra tena teneniko atsika mihitsy zany fa efa nisy tokantrano nanaovana asa ohatran'izany alina foana le rahalahy vao mody ao trano satria tratsy ny embouteillage fa le vehivavy tsy te halala mihitsy aza mody tsony lefa le lehilahy nefa lehilahy tsotra be tena hoe tena tsotra be tena hoe motina be tena aza mody tsony lefa tarany amin'ny valo sasana fa tonga de mijanona any za angery ny tratsy ny embouteillage moa le asa koa nge ampiasana tsy azo elany manazava foana le lehilahy fa anaovany vavy ka izy ty bitsipitsihany namantany hoe ny anahako nataoko ohatran'izao tonga de nidiko tsy navelako niditra tsony za nge ozy izy le lehilahy raha vao idinao tsy avelanao miditeo tsy mody etso mihitsy nge za efa niteraka anankiray fa mbola natao le vehivavy lasa le rahalana andeha tonga tany an'la lehan-tany izy reo miantso le vehivavy efa vehivavy afa nasay miantso mandray ny telefôna tandremy makamaka hevitr'olona any toritory indrindra hoe olona tsy pino efa ahoana ny indriny tena mba fisytomandria ny vadindreo atokantrano de ny anahy somary mibridandrida anahako de misy an'izany de mba mibridandridana koa le izy aveo tonga de nitenen'le lehilahy hoe iny ty akanjonao ty de mba ohatra mba marobo vaovao indray ty ndana aloha pasoy ainao toy an'izany hoe pasoy zany satria efa miketrona de ndana ozy izy aloha pasoy fa tsofo-rano vadinao rehefa andeha hivoaka ao tokantranonao le fotoana somary efa somary mandeha fa raha sitrapon'Andriamanitra hoe mbola mety hoe afaka toizana tony de toizana ihany satria misy an'izany ao anaty tokantranonao misy an'izany hoe ianao io vadinao io rehefa tsy kolokoloanao ny fitiavana adininy ianao vao bevoky ianao de efa lasa vesatra io lehilahy io hoe ty taminy anao mbola mpisipy aloha tantanany ianao ary hoetiny hatramin'ny inony ty izy hoetiny hatramin'ny poketranao sy ny karazany metiny daholo mipoketranao sy ny karazany iny fa rehefa aveo betovy bevoky io fa raha tsy mety mitondra an'iny tsony izy hoetoka lasa mifanolo serina indray ary eny an-dalana lasa vesatra io vao maika koa reo aveo tonga indray ny zanaka reo aveo fa tonga ao anaty trano ao ny zazakely fa adininy ray-pianakaviany hatraminy anao ary reo aveo tonga avany izy avy miasany tsy manao bisou anao tsony izy fa io zazo iny teny io daholo izy efa nandresatra izy efa menanono izy efa nsoloana izy io zazo io ihany ianao ery tsy mianana fotsiny
tsisy le zazakely vita bizoin-jato ato ianao na ray ary tsisy tsony tsy nikolokoloana tsinonako tsy nikolokoloana le izy fa kolokolo le fitiavana de mety hoe amaramparanako anazy ngamba ay misy fampana miarahabatsika aminaran'i Jesosy tompoko iny to ny any ny teny le ray aman-dreny farany teny tenenitro zay mivady moa fa samy hoe manana an' Jesosy daholo dia zao hoe aza mena fitoerana amin'ny devoly talolo zay teo amin'ny teo aloha dia ohatrany hoe rehefa misy famaleo dia ndray miteny mafy be dia inteo miteny mafy be dia nanolo le mpampimanitra hoe zao atao raha miteny mafy be izy dia ianao mangina na ianao andana mipitika mandeha ary ambady ary dia any mivavaka any ianao dia nandramako le izy fa tena nety le izy dia fanomanaka izany hoe mananjanaka zao ianao soraka an' Jesosy tsy hoe zato isan-jato fa tamin'ny vao segonda teny an'ny Jules Ferry ny zanaka ivavy vavy tokana dia ozy le raha lazay arabaina raha fa kesy izy dia anampinanto oranga ty vao segonda avy dia arabaina dia nataoko izy nareo na marinitry le izy dia marina dia nahakahevitra tamin'io laha hoe inona ny ataoko raha ohatra ny zao ny zavatra misy natoron'le mpampimanitra tandre moa izy manao hoe matika ianao ajanony io fa zao tena alaivo moramora amin'ny fony izy dia reso moramora izy dia niteneny tamin'le zanakay hoe zay sy mibady zao zay tsy mba nampianaran'ny ray aman-dreny moa tany ambanivohitra fa dia vao nay nanoatra ianarana dia najanona zay ho efa tsy manana hoe diplôma zany ka ny tiako aminareo zanako anareo telida zanako zanakay mivady dia zao mba tiako hoe mba tavasondrotrareo mba manana maizy azy nareo dia raha izao nareo zao hoe manao sipa za tsy niseho mahalala fa raha zao zao manao sipa anao ka sanatria lafo dia vita teo ny fampianaranao dia isan-kalady zay isan-kalady dia misy resaka kely zay efa dimy mianaka ao an-tranao dia tena important be zay point indrindra ray aman-dreny zay isan-kalady ozy izy zay dia misy fifanakalozana kely tena ilainy io satria tsy fisin'le fifanakalozana eo an-trano rehefa tsy any aminao mantsy ny maka-hevitra ny zanakao dia hitady any amin'ny hafa izy rehefa tsy mahita fitiany aminao le ray aman-dreny koa izy dia hitady any amin'ny hafa fa tena mahasoa be itokantrano sorata tsingoa kely fotsiny zay ny mpivady tena mahay mamaha olana indrindra anatin'ny tokantrano dia mpivady mifankalala sy mpivady mahay mifampiresaka dia soraka an'Andriamanitra moa fa dia mba manana kely maizy azy ireo zanaka ireo zao amin'izao fotoana izao dia momba mpivady indray dia mahagaga ry tompoko dia zavatra mampalahelo dia indraindray ohatra ny hoe samy mpagnampiandriamanitra ihany mifampiham-panga amin'ny fanaratsy matetika rehefa avy manao as'Andriamanitra hita am-piangonana eto na ihany toerana hafa any dia matetika misy olona manatona foana dia matetika ohatra ny hoe vehivavy foana le izy dia lasa le olona zany mivady zany mivarotra ny andravanga dia le olona ary mivadinao hitako miresaka ny olona ry dia vehivavy dia ela be eo izy zareo inona moa zany nataon'le vady mialatsiny asan'Andriamanitra zany se tonga dia borony lelan'le olona zay tonga farana vehivavy ty rehefa hoe miaina zany ve alao fa ataoko mahita malala ny anarako iny fa raha vao ataonao an'izay izy efa manao ny ataony raha ohatra sanatria misy efa manao ny ataony le lehilahy ny anana ny vehivavy ka tony hoe zany fa ny ataonao tonga dia manositra azy ianao fa alainao amin'ny mpitiavana izy anehoana fitiavana izy dia hitanao fanatramana dia soran'Andriamanitra toka dia farany dia zao hoe avy any Mangamila any zay nanoasan'Andriamanitra aloha zay dia telo vehivavy anankiroa dia za tokony andeha zay dia efa ariva be asabotsy le ranabavy ankiray vao niteny hoe tsy afaka le raha pitso tsy hitako tsony zay sarangotana dia niteny le ranabavy ankiray hoe tonga dia mandeha any nareo fa manaraka vato ariana dia nanontany izy hoe aiza zao nareo efa tiaka hitsididrana Mangamila fankatsy nandeha le ray tsy nandeha andraso Mangamila raha andraso Mangamila raha ozy le ranabavy io izy ty ranabavy ty mitondra moto zany dia nandeha moto zany ako an'le ambotsy miray zany dia miverina ianao zao ozy ve hiaraka aminahy andeha moto sa andeha taxi bro aloha aza andeha taxi bro fa tsika asianao tsy mpivady dia andoranga fa aloranga miaraka fa raha sanatria mivava maty aty ty moto alaky ninona be iny mangingina za rery ka tsika asianao tsy mpivady
raha sendra misy olana misy mifakala dia indrindra hoe raha hita mivadinao hoe za tsy manao kasika ianao manao kasika dia hita mivadinao dia izy misy olona teny hoe ianona niaraka ninao zao dia ozy le ranabavy hoe fatako ozy mivadiko matoky aho ozy mivadiko ozy le ranabavy izy ary miteny hoe raha mitondra moto anao mitondra tomobila kapanompon'Andriamanitra indrindra dia eto izy hitanao an'izany hoe fa tena hoe mahafinaritra dia tena hoe nalaky farany dia zay mivady moa tena hoe mifampatoko mihitsy dia zay toko hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ka dia maherera to inona ozy izy tsika mahatonga ny olona anankiroa rehefa mifamaly dia le mivazavaza be reny le mifampitabataaba be mpivady ohatra na misy olona roa tsy mifakazo dia mitabataba be inona mahatonga an'ireny le miteny ray ianao tena ianao mihitsy nanao ianao tsy za ianao mihitsy nanao alizy teo napetra io gidragidra be reny inona mahatonga an'ireny tsy haino tsara ve raha tsy miteny mafy tsy izany le izy fa le fony efa mifanalavitra mifony amin'iny dia iny le nitenen'ny ray aman-dreny teo aloha miala aloha efa somary makaikikaiky mifarana antsika angamba dia manaraka raha sitrapon'ny tompo toy izy atsika mifampitokisana nefa mila manam-pahendrena amin'izay fampitokisana zay satria izy sotra masina hoe voaozona zay olona matokolona dia amaram-paranako anazy mila manana fahendrena indrindrindra ianareo vehivavy mpanompon'Andriamanitra ny ao an-trano mbola tsy milamina akory amin'ny maraina dia ndeha hamonjy maraim-baovaony izy dia tezitra be raha mise satria ny trano tsy milamina ny sakafo tsy masaka ndeha hamonjy maraim-baovaony izy fahaizana mandamina tsara no entina miady mila lamina no atokantrano aloha fa fanisy ange zazoazo teneniko amintsika izao hoe tonga avany le vehivavy dia lehilahy ihany hotelin'lehibe tsy fidirany ankizy ty resahako ty ifady hanina hono izy hiakatra ny tendrombohitra namasy tena dia lasa izy mitokam-pandrina tsy mety matoro miaraka amin'le lehilahy mandeha indray ny ampitson'iny mitoy eo misy zavatra hoentina mbavaka miaraka amin'ny promotion dia tsy miara matory amin'le lehilahy zany ny ataony eo anaty tokantrano ao délestage foana maniraka olona vity panneau solaire ange zany panneau solaire iry vidiana dia mandeha ho azoko tena zany misy le izy délestage foana mampimeanao zany fa zany misy le izy maniraka an'le lehilahy hividy panneau solaire zany panneau solaire tsisy délestage zany rehefa re mitsofoka amin'ny prise dia mirehitra foana izy mety miasa saina ankizy hoe aiza moa ny ampatarako izy raha ny andekaleka mihitsy nefa misy problème tena ohatra zany asainy ampatarana rehefa amy mihitsy misy problème fa mila manam-pahendrena tsika amin'ny maha hoe mpanompon'Andriamanitra atsika zay somary asiana tsindrin-kely mihitsy teo hoe ozy izy ilay olona nitondra le moto hoe fantatro ny vadiko dia tena mifanaraka amin'le teny ray aman-dreny tato mihitsy hoe fantaro tsara le olona ho alaina vady za zao tena fantatry ny vadiko mihitsy na izy vehivavy zato areto mitsara dia fantatry ny vadiko hoe io indray fantatro io vadiko io rehefa mifankafantatra tsara mivady dia foana ho azy ny aya azonareo tsara satria fankafantatra ry zareo dia zao koa na sanatry koa raha misy mampiaya dia aza aseho be hoe tena za miaya anao fa plus koa anao miaya dia vao may tena tanteraka misy koa le aya lay matetika ny hoe le fomba famahatsika olana vao may miteraka olany lay tonga dia tonga avany dia mitabataba inona le resantsika tamin'ny atoandro tamin'ny misandratrandro hoe vao tonga avany le lehilahy za ve vao miditsy ny trano asa zao mivola ny entiny ty avany fa miteny aminao fa nanisy vola ary tamin'ny vao mainka hidiny ary sy nygadana amin'ny paosiny tena mariny zany tena tsy mamoaka io lehilahy io mariny zany satria midy miaraka amin'izay koa ninny fony fa tena izy sao tonga ianao to efa ao mivary efa nikarakaraina misy fomba famahana olana zany ary misy tena zay mihitsy mandeha ho azy ao misy te mihitsy eo amin'ny baiboly ny teny mora matapatolana azonareo zany hoe tsy voatery miteny mafy za sao tsy za tena mahagaga amin'ny fiainako fa za rehefa mitoro-teny vao mahay miteny mafy za fa za rehefa ohatrany tena tsy mahay miteny mafy mihitsiny vatiko ny tena mitenena mafy tena za tsy mahay zany dia ny énergie zany tena natokako mihitsy androana devoly ny ahy zany ny devoly ny tabatabaina fa tsy mivady aman-janaka e ny any tena lehilahy tsy mitabataba mivady aman-jana zany fa mahay manambitamba ny devoly ny tabatabaina ka ny anahy mivadiko tsy devoly dia tsy tabatabaiko izy e azonareo zany tiako izy dia aloha tena namamaino dia aleoko mangina fotsiny tsy miteny fa le fifampitokisana mihitsy no tsy ampy ao anatin'le firaisan'ny fanambadiana ary mialohan'ny idirana amin'ny famaranana anazy satria zay ny anjaran'ny rahalahiko tato no hoe mila mazoto mandroaka devoly tena raha azo atao mihitsy isan'andro
aza miandro de volomiditra vao mandroaka fa tonga de tapeno lalany tsy hiditra. Azonao nisy rahalahy vao niresahako teo hoe matetika ingeo any matafitra ny devoly tsika matetika efa tratra vao hoe ao ro ay am'izay le devoly ato amiko. Zaho zao reo vaovao ty atanana andrano ohatran' zao vavaka tonga ao an-trano toa de fa mandro de manao gararaka amin'ny rahan Jesosy de mandroaka ny devoly voakanina rehetrarehetra. Za tsy te halala iza name anina na iza ny tsy name fa to de roako fotsiny io rarivo. Zany hoe tsy miandry aloha hoe misy zavatra tratra ve vao mandroaka fa niza name sakafo anizy de tonga ao an-trano de mandroaka voakanina foana aloha. Zay zany le hoe tsy hoe tsy matoky olona zay, tsy hoe rasika fa tena hoe fiambenana zany. Zany hoe le fiambenana zany mila atao matanjaka tsara de ezahana mihitsiny ao anatin'ny fiambenana. Ny misy resaka moa tena tiako mihitsy tianay raha hoe tena hoe raha olon-dehibe any no miresaka azy. Tena mba za zany maniry an'izany mihitsy hoe tena andao to resaka olon-dehibe tsy asina télé tsy asina Facebook tsy ao amin'ny radio any fa misy mihitsy tena fiainana mpivady tena tsara ifampiresahana mihitsy tena entre samy olon-dehibe mihitsy. Misy zavatra mantsy raha teneneo de mety tena veta mihitsy koa zao paster zao de anahirana ny sain'ny olona zany. Zay ny tenako hoe rehefa miasa nareo mpiandry aza verimberina amin'ny olona minana borony minana ny zao voravika zao satria ny sain'ny olona zatra zany de veriny vao miteny an'izany hoe te mpanompo samboka reto FPVM reto satria tsy taka an'le heviny fa rahan Jesosy aloha ampianarina anazy fa rehefa any arina izy voatoroy hoe hitanao ny calcium ane ravina voariazo anankifito hoe de tanehana fa aza toro an'izany izy aloha raha vao mandray azy ianao satria ny sainy mbola zatra n'lay odigasy teo aloha. Azonareo fa tsy fantany any Jehovah an-tany sy izay rehetra eo aminy de tsy fantany azo ampiasaina de aza miditra am'izay resaka izay loatra aloha ianareo de tiana tongavana zany misy resaka zay tokony fampiresahana mihitsy aloha entre samy olon-dehibe samyntsika ray aman-dreny satria misy zavatra tsy ampianarintsika mihitsy an'le zanakitsika fa lasa le olona any an-trano any ivelany io mampianatra azy. Za mifona raha miteny amty aminareo za nge fa nanambady vao mianatra an'izany hoe manisa andro zany ahoana moa zany nanatina ny rasazy body vololona mihitsy mba hampianaro zay paster tsy ianao fa manambady efa hiditra ho paster fola ohatra mamenatra miteny an'izany satria za mpianatry ny teknika tany any amin'ny teknika moa vy ny lalaovinako azonao vy mivadiko tsy vy de tsy haiko tsy nanisy an'izany tany firy mbolao antiny zay no haiko bolao écrou de zao ty de tena tsy niresaka an'izany mihitsy de imenareo satria marina ke fa misy olona tena tsy mahalala an'izany resaka izany mihitsy na zara hoa efa paster vao nianatra an'izany tia natongavana zany hoe enko nisy fahabangana be ny fampianarana amin'ny resaka tontolona vehivavy tontolona fiteraka sy rehetrarehetra reny nefa ty amintsika rehefa manao dinika mariazy nareo intelo fotsiny na ire tsy ampy zany tsy ampianarana an'izany hoe ahoana ny atao ahoana ny fanasan'andro ina ny fanabeazana izana tena tokony ataonareo mety am' Jesosy ve ty zavary ty mety am'zany nge tokony resaka tena tsy amiko zany tsy resaka vetaveta fa tokony resahana ty ampiangonana zany raha vao tsy aty zany nampianarina de any amin'ny tele zany nampianarin'le olona jetelisy reny hoe zao ny atao rehefa mananina zao ny atao de hianatra an'izay hianatra amin'ny fomba ny jetelisy tsika fa tokony zay le hevipetsin'ny devoly no tafiditra ao amintsika de misy fotoana anasana anareo mihitsiny hoendao ary tsika teny resaka samy ray aman-dreny olona ampitoana no miresaka de hoe ina avy ny ohatran'izao manahoana ny antran'izao am'izay mba tena fa raha zao mantsy misy tanora tsika koa mivatana amin'ny onjapeo anao an'izany fotoana zany ary mba hiangavitsika dada am'izay raha mba afaka mihitsy tena dada andao mba hiresaka olon-dehibe tsika de mba resaka olon-dehibe ny resahana amin'ny dada eto satria mino tsika mantsy ny olona antsika rehefa saina manontany de mody sa manontanytany zany tsika fa rehefa avy eo am'izay manana fanontaniana zany ke tena fanontaniana de zay ndray mampiavaka ny fotom-pisaina ny vazaha hoe tsy mamenatra azy mihitsy manontany rehefa misy zavatra tena tsy azony ao anatin'le izy de zany zany zavatra tsara ifampiresahana na ny zanaka raha mba mila ampianariny reniny zao akia zao nge reny raha vao zao nge ny ataondry de zao mivokatra tsy mety azo ao anatin'izany de tsy fahampiny zay am'le zanaka de mitadiny azy zao zanako vavy ny vitanako gitara aleoko lavitra satria za papa tia mitendry gitara de aleoko lavitra mihitsy ny tonga de gitara mividinao azy fa raha fa tsy gitara mantsy no tendreny hoe to zavatra hafa no tendreny ao arinao tena mariny zany teneniko zany tanora mantsy malala ihany de alao izy raha zay aloha fa tsy hoe gitara zazakely gitara to ina koa gitara jerevo tsara ato anatin'ity vao ny téléchargeko ato mihitsy nyeniny sinoa zazakely vao 10 taona 1 taona 7 taona de ampianariny mandalitra ampianariny mamabilao ana inona moa ao zany ao anatin'ny teatro zany bilao ana tomobile fa ny antsika ny ampianarina anazy ampianarina mandiky goetany zazakely de ampianarina sipasipako ze tiky te tiky de ataoko de normal izy tsy malala ny problème amin'ny fanabeazana de ity
le zavatra ratsy avy any ivelany any tena ahely aty Afrika. De ny tanora afrikana tsy mahay mandray fa tena le ratsy ny voarainy. Tsy fantany nefa fa reo zana-bazaha mampitapita andreo misy zavatra tena ianarany amin'ny fiainany. Zany hoe tsika zany zanakitsika sady tsy velona no tsy mahay an'le tena tokony ianarany. En plus mbola ampidiriny aty amintsika ny fampianarana zay tena tsisy idirany kesika le valala de zao, ny lohany de zao. Mianatra ianao efa miasa ianao avy eo tsy anontany ianao zany patron kesika le valala. Tsisy idirany zany. Tsy miteny hoe ratsy ho zany. Tsy miteny nge hoe ratsy e. Fa ny sinoa kely de fa ampianariny zaza hoe ahoana ny atao informatique, ahoana zao de manomboka eny de fa tazany hoe ty zazy ty influencena kokoa any amin'ny resaka mécanique, ty any amin'ny resaka électronique. Any ny zanaka sinoa 10 ans 12 ans efa mavita manamboatra machine calculer. Any misy an'izany 8 ans manamboatra machine calculer. Fa ianao rehefa firy tonton any tsy zavatra hainao akory ny machine nge. Izy aminareo zao mahay machine calculer tsangano tana manamboatra machine. Tsy zavatra haitsika zany. De normal raha bady fontsika le fotom-pampianarana sy le fampianarana antsika sy le fomba ampianaran'ny Europiana sy ny Aziatika antsika mihitsy ny tena manabady ny Afrikana zany. Mazava aminareo ve zany? Tena tokony za zao mahita hoe tokony ampianarana miadiky ny trandraka vato sy volamena tsika e. De ampianarana ahoana mitahe an'io, ahoana zany zao tena satria eto amintsika zany ny zavatra misy zany. Ahoana tokony le zavatra tena misy, le zavatra azo iainana rahalahy. Za zany tena mila itomany mihitsy atsika reto rovina no apadona foana. Tena tsika ne manan-kareny reo avy ny reo tanora ho avytsika reo ampianarana baka plus 10 reo fa mivoaka avao reo fa tsisy ninainy loatra nge. Gaga ianao za moa zava de mpikambana le fikrimi tonga anao baka plus 2 inona zany spécial tsisy pasteur mba nianatra fotsiny aloha de anona no haiko. Olona tsy manana spécialité zany le olona raisinao ao. Ny orinasa nefa tsy maintsy olona manana spécialité. Dikan'izany zany verimaina le baka plus ny le zanakitsika rehefa avy eo. Nefa firy taona ny ianarany an'iny. Za manokana raha mpianatra tonga de zay zavatra ianarana ny zanaky ny karana sy ny sinoa ampianarana mano tonga de mitady vola. Zao ny fitadiavarina atao, zao ny fandraisana, zao ny atao hoe patron mitondra tena ho patron, tsika mitondra tena ho mpiasa isanandro. Tena marina nge zany teneko anareo zany ampianarana ahoana amin'ny tana malety anaka ahoana fa ny tsika amin'ny tany ahoana patron ahoana mamafa ny kiraranao sy rehetrarehetra de normal tsika afrikana. Ary io raha mbola mpitandrina tsy ekeko mihitsy raha hoe mipiray raha amiko zany no mahantra lava sy lasa 400 sy mpiasan'olona lava zany foana. Lehibe ny Andriamanitra atao anatiko noho ny andreo rehetrarehetra mivavaka reo. Za zany mahita fa tokony kristianina mihitsy ny patron, tokony kristianina mihitsy no ambony. Tsika zao mihitsy ny tokony hanapaka azy fa tsy izy no manapaka atsika. Ka aty amin'ny fampianarana mihitsy tsika no mila misandraka, mila mivoatra am'izay tsy mivoana fa maninona moa zany miala mihitsy am'lay fotom-pampianarana frantsay sy le ana fanabadona io. Io tena teneniko mihitsy fa fanabadona mihitsy io. Ampianarina ny zanakitsika hanao zavatra am'izay. Ampianarina iasa, ampianarina fanambadiana, ahoana ny manambady. Ny fanambadiana na tianareo na tsy tianareo tsy maintsy misy resaka asa ao anatin'izany. Satria tsisy olona manambady nefa tsy anasa. Ampianarinao le olona mifanambadiana, voaka avy eo na ny asa ataony raha tsy misy. Azonao tokony zavatra maninona zany reo miaraka mirindra. De ato zany maniry any amin'izany hoe ampianarina ianareo mahakasika amin'ny fanambadiana. Ahoana ny atao manomboka any amin'izay le tenen'le raha manomboka an'le société inona moa le filaza azy teo, la société internationale pour les amoureux zay zany ny fiandohana. De mifarana ihany koa amin'ny hoe inona kory tanora ny asa azontsika atao amin'izay. Trandrahana le asa. Efa nanao an'izany tsika fa za moa resaka tamin'ny ekipa ihany hoe ny zavatra tena ilaina ho any tena trandrahana de tena mila olona zahay. Ary zany namafy an'izany mihitsy rehefa mampianatra eto de tsy le olona be safarifariteny be reny tsony rehefa manao zavatra. Za manokana ohatry zany ohatra ampianatra anao mahakasika ny inona moa asa en ligne amin'ny telefona zay le ho ampianariko eto zoro vavombela aloha za adiny ray minitra sy aisaka ho ampianariko anareo mihitsy zao le en ligne fa tsy ampitsony zao le fotoana. De amiko zany ho amanokana ohatra ny fampanantenana zavatra mampalahelo ny olona zany. Misy olona tena tonga avy lavitra be mihitsy izy satria manantena izy hianatra zavatra anankiray. Manantena izy hoe ampianarina manao kakapo izao nareo, tonga avy amin'izao, tonga eto nareo nefa za aloha tsy ratsy fa miresaka tsika aloha ny zava-misy zao ny ana ny parcours zao ilainy zay. Fa rehefa avy eo amin'izay ny tena vetiny resaka de hoe raha anao kakapo izao ianao makay ianao inona moa miray kilao inona moa
lafarinina, maka ianao menaka 2 litre de alaivony menaka de ataovy afanao 20 minitra de alatsao am'izay ny kakapizon endasao am'izay raha voasianao atody izy de malemilemy kokoa, raha tsy asiana atody izy de lasa mafy kokoa. Zao ny atseny zany rahalahy za zany miangavy ohatrany hoe mitalao am' Jesosy mba meo malagasy tena tsara saina Jesosy ampianatra anay izay tena tokony omena, fa itsika ireo ohatrany matahotra sao manakarena lohako nareo mantsy zay nge le izy hoe raha atoroko an'ireo zao ka reo sao manakarena lohako eo reo de tsy jangy raha ho faty afaka 70 taona tsisy hoentiko mandeha zany azonao le tia natongavana fa mila malagasy tena mizara mihitsy zay ananany fa kana zany niangavy an'izany foana raha kahitana ny sinina aiza le lalana fa zahodina miakavy sy miakavanany inona le atao inona ahoana ny fanaovana an'izany de gasy mba manao an'izany fa zay le olona zay nefa raha misy an'izany raha zany mpanafatra entana ny sinina satroko ary nareo tsisy ahita an'izany na ray ary am'izay za rery no mahita azy nefa za kristianina ny anarako azonao de zay tsy fitiagape zay eros zay fitiavatena fitiavanofo de dikan'izany tsy kristianina zany ianao anatin'izay fa tsy alao raha ve ifampizarana de ohatran'izany raha lasirana bafy ny zavatra ititsika ifampizarana eto amin'izao zoma fanavaozan'izao noho izany raha misy manana etaeta te hiara iasa aminay ireo te hampianatra zavatra anankiray na nareo menao ny radio na amin'ny onjapeo le zavatra tena tokony omena mihitsy omena mazava aminareo ve zany fanazavany zany le zavatra tena ilaina mihitsy omena ohatran'le meny le rahalahy teto inana atao hoe sipa tonga de mazava be zany de vorainareo tsara le izy eo anatin'izany akoatry ny aingokaingony fijoroana za zany reha vao miaraka amiko tena mifo mahitsy ny tenenako an'izany de aleo tena omena rehefa tena omena na tsy omena rehefa tsy omena azonao za misy taona malahelo manafatra olona ohatra hoe ampianatra an'izao ny ty olo ty gâteau de jereko tsara am'izay le olona alohany ampianarana gâteau mitsory vavolombelona izy ohatra ny fotoananay adiny ray de efa mijereko nyle re lasa zay ny tsy sakadiny mahery de efa mijere hoe raha azoko tsara zao ny farany teniny zao raha fa aveo manao hoe tena tokony atoroko anareo mihitsy le izy fa efa lasa moty ny lera fa tena amiako anareo amin'ny manaraka mihitsy le tena le fotra de malahelo satria fantatra hoe re olo reo sao nisy nandamy vola tonga teo tsy ratsy zany le sasy tena fa ny teny ilaina hoe inona le tena important ty omena anazy am'izay ao anatin'izay raha iara-iasy tsika omeo zay tokony omena ho an'ny malagasy androsona fa tsy arirarirantsika miakavisy miakavanana intsony amin'ny resaka fitezana tanora koa isy fotoana omena anareo tonga de sary mihitsy no hita ety ty raka izy raha ty ry tanora rehefa manao firaisana ty le antony ty le mahabevoka ty le zao rehefa tratrany ty nareo de cancer zay rehefa malala zaza matetika de tratrany cancer rehefa miray amin'ny olona mampivariteny ianareo de misy fifamondrana resaka énergie ao anatiny ka ny azy misy fahampitehana avy any aminy potika am'izay hoe tranojana koa satria misy devolo miditra ao kalanoro de pitehany iny am'izay le kibo de io le tranojana koa voan'ny cancer rehefa ny arina any zany zao important be zany azontsika ve sa tsy azontsika zany ohatra mivanaka sy ny sanaka be fotsiny nareo ohatrany hoe misy zavatra mipresse be atsika zany satria efa atombotra ny fahatongavan'i Jesosy de efa fotoana zao hifanavotana am'izay tsy fotoana fiananana fa andao hifampizara mety sa tsy mety aminareo zany mety sa tsy mety sotra tompoko zay mihitsiny noho izany raha vao miaraka tsika raha vao misy aminareo miteny hoe za pastera mba hampita zavatra ohatr' zao de miangavy tena le zavatra mihitsy ampitaina am'izay ohatran'le nataony tiralahy ty zao tena meny mihitsy hoe reto natao isipa tonga de mahitsy be zany hoe sasa mivaky esampement zany zao tiako be zay nakako zay mety be zany fa alefa so rahalahy hoeniny olo za mivaky esampement e tsisy frein zany mahitsy tsara zany azonareo le izy de ataontsika an'izay le fampiresahana tanjona zany hoe isaky ny miditra eto amin'ny zoma fanavozana ianareo mivoaka eto de tonga de mba mahazo zavatra misy zavatra azo raisiny tena faly be satria nisy rahalahy nijorovarombelona tao maly hoe pastera vokatry ny anoko ny onjapeo io de ianao nisy fotoana nampianatra mitakariva hoe manamasina rano ohatran'izao za voany ohatran'izao fa za nalemy teo ampandrina pastera nisy narary tumeur tany anaty kiray manontolo tany fo nisotra an'le zavatra natora zao hitanao sitran'izao pastera faly be satria ianao zany mampita tonga de namena direct fa tsy hoe zao le anaovana anazy fa zao aloha mila makaty am-piangonana nareo manao mianatra an'le izy misy mantsy zany mody menkely anao leanao de izy makalesa am'izay ao aminay tsy ratsy akory le makalesa ty am-piangonana fa za rahalahy misy zavatra mahita hoe tokony efa zaraina amin'ny olona am'izay misy zavatra zany tokony ho fantatry ny olona rehetrarehetra hoe maty olona io raha tsy mahafantatra an'ity eritretinareo makarary ny lohako sy nakarary ny foko nahita hoe zaho izy le ranabavy tratra ny olona io tamin'ny ody fity nandritry ny taona maro
tsy tompony tena koa pastera nivady tamin'io nandritry ny 4 taona marary ny ianao hoe misy olona zany nandritry ny taona marony a potika ny fiainana noho ny amin'inona ody fity nefa raha nalalan'i Jesosy izy ka nisy nitory taminy hoe zao ny ataonao ohatran'izao ampianarina anareo zao mba tena le vady sahaza azy mihitsy ho ao anazy io ny mahatonga ny akamaroany ny ady ao tokantrano inge tsy vady sahazanao le lasa ao tokantrano e nampianatra an'izany mihitsy teto dada teny Jesosy izy fa ny akamaroan'ireo a tsy vady avy amiko misy resaka an'izay teto de hoe inona zany ny atao satria na zay mivady ary mifampijery enao ty ve zao le vady avy amin'i Jesosy tsy anao ty de tena mifampijery mihitsy zay mivady sofana noho i dada tamin'izay ny hoe fa zao hoe fa efa an Jesosy ny manamboatra n'io tokantranonareo zay vao nisety hoe ay ve andony atsika mivady a tsy andrasana rapitso fa niarana andohalika teto zenana hoe Jesosy eo raha sanatry ka tsy izay mivady le mpivady tena nitendrenao marina de amboary ary zay fanaraka amin'ilay tena mba tendrinao azonareo tsara le zavatra misy fa tsy hoe sarako anao zany fa miainao nga mety tsy vady avy amiko satria tena mahatonga le tsy amin'i Jesosy tena mahatsiaro oringe ianao hoe ny fianam-badina nge tsy mampahory zavatra tokony ara-dalana tena tokony miaraka amin'ny fanompo zany miaraka tena hoe tsapanao mihitsy hoe tena mandroso ny fiainanay pastera tena zany ny tena tokony tokantrano fa matoy mavesatra misy zavatra mandeha ilo zay de hoentina izy le izy hoentiny eo amin'i Jesosy ataony inona repareny vitany mirepare an'io hoe ay ny manovy zay ary olona tena faran'izay tena hoe tsisy fotony ny filazanay fa rehefa Jesosy miasa de repareko ty ozy Jesosy a lasa mpitoro ny filazany tsara hoana ny vadinao ny tsy ova ainy io maninona hoe io ainy io teneny mafy mihitsy ainy vitan'io miaraka amin'i Jesosy tsangantsika hivavaka marana anazy a androka ny retevolontsika misaotranao za arira ayo fasina feninawala ayo saitena sitakau tukumba asuluanani tena fanirina mihitsy hoe mba ho tafavoaka ny zanaky ny malagasy fanirina mihitsy zany Jesosy fa manomboka any amin'ny fifamofona de efa misy ny fahampitehana Jesosy vao zaza kely ny zanakay de efa tezany ny devoly amin'ny dessin animé satanika be deaibe io pouvoir iny hitany ao de reo mifanoroka kely reo be deaibe ao anatin'ny dessin animé a jeren'ireo zanakay reo any de efa volavolainy satana ny resaka kivadivady kely zay mampalahelo mihitsy mifanahy masinao ampianarina andreny Harry Potter ampianarina andreny mazy zany ange Jesosy mamparava fanahy zany miditra ao anatin'ny sainy io zanakay io daholo zao fotom-pampianarany satanika rehetrarehetra zao ka mampalahelo anao satria tsy manam-potoana tson'izay a iresahana amin'ny zanakay na ny hira zay mandeha amin'ny onjam-peo ara Jesosy za manokana tena mitomany ndraindray maheno any anaty fiara iraisana any tena hira ne zany Jesosy tena hira hitanao tsy hitako mihitsy Jesosy andraisana azy teny ratsy mazava be zao le hira de mitarika ny tanora anao vetaveta tarika ny tanora angalatra tarika ny tanora tena anompo sampy zany ingeny eny anatin'ireny tononkireny tena mahamenatra milaza zany aminao Jesosy fa zava misy ane zany rehetrarehetra zany le tanoranay ka lasa mpitsindrona rorony akamarony lasa tanora kely mivarila hoavo ny firenena reny ingely hoavo ny firenena Jesosy tsy malala ny anaranao vavaka lahady fotsiny ny fantany de hoe tonga ao am-piangonana manao akanjo tsara vita zay de manohy ny fiainana izy arak'izay nitiavany azy any ka maro mibe voka vo 12 taona mbola vao mba mamelana de efa be voka sahady izy ao koa moa no misara-panabadiana ny ray aman-dreny de tsy hitany zanaka intsony zay ho arahana ao anatin'izany ataony devoly aza lambo indrindra fa ny kristianina Jesosy de malahelo ny ianao amin'izany tena potika Jesosy le firenena raha le tanora ny everina ho avy ny firenena ary de jerena fa tena mitsipozipozy ny akamarony ny asa zay ho vatany ao aoriana tsisy tsony ny tany rehetrarehetra efa tsisy anay tsony amin'ny akambeany fantatrao tsy miafina aminao zany fa ny malagasy ane tompony mangatakatiny ary efa nitarainana taminao zany tsapako mihitsy le tsapany Estera hoe ataoko ahoana mo ny fahitana ny fireneko fahitana ny vahoaka miaraka amiko Jesosy ao anatina fahantrano fantatro nefa fa misy Andriamanitra mahay manova ny tantaram-piainanay
fantatray fa misy Andriamanitra mbola mijery an'ity firenen'ity ihany, ary misy Andriamanitra mbola tsy nahafoy amin'ny Madagasikara, efa nameteny fikasana fa ho amin'izao fifoazana izao no amonjenao an'izao Madagasikara izao. Ijoro mba ho isan'izany zay Jesosy, ijoro mba ho isan'izany mihitsy zay, ary tsy hanaika hatramin'ny fara mihitsy. Ho ampianarina ny tanora mba ho tia anao, ho ampianarina ny tanora mba hanaika anao fa ny fahatahorana ny Jehova no fiandoham-pahendrena. Raha tsy matahotra anao reo na ho tapaizana baka plus 10 ary reo Jesosy dia ho zava-poana ihany ny fahalalandreo fa lasa tsy manaja ray aman-dreny reo, tsy akato mihitsy reo satria tsy manana anao. Dia nampianatra azy teto zay ary misaotra anao ny amin'ity rahalahy tonga teto, na dia ohatry ny badabada ary nandray filazany azy nahazava taminay ny fanazavana. Azonay ary misy azo raisiny tampitsikina no nandraisana ny fampianaranao teto Jesosy. Naneo fanoharana be dehibe anao teto, dia fomba anao mihitsy ny manao fanoharana tahaka an'ireny. Noharina tahaka ny fiara occasion zay, noharina tamin'ireo zavatra maro zay mety mbola tsy takatry ny sainay. Tsotra betsaka ny amin'izany Jesosy, faly be ny fonay. Ninona nefa natao teto ka mety sanatria ny oatra ny tokony lazaina na ny tokony natao dia tena ifonana zany Jesosy, ifonana dia ifonana tsiraray avy tonga teto. Raha nisy koa ny latsaka teto Jesosy nefa tokony nampitondraina dia mbola ifonanay aminao koa zany rehetrarehetra zany. So Jesosy ny angatahanay, nizaniza tonga teto androany mba tsy sodomaina izy rehetrarehetra. Vavaka amin'ny anaranao, ninona mba voarainy teto engany zay mety ho ratsy tsy tokony ho tsarony, ho voafafa ao anatin'ny saina izy rehetrarehetra zany. Fa ianao kosa hanoratra zany tahaka mivato fantsika mivato mihitsy mba ho tsarovany mandraka izay ifampianarana zay nitoloranao azy teto tamin'ity androany ity mba tsy hampivily lalana azy amin'ny lalana zay efa nisoritinao Jesosy. Misaotra indrindrany amin'izany rehetrarehetra izany Jesosy. Ankehitriny nefa tsy faly aminay ny devoly, tsy faly aminay ny asana fanaratsy rehetrarehetra, tady anakorontanana, tady hevitra mihitsy abado anay isan'andro isan'andro. Ahatonga anay foana iainao anatina fahantrana ara-panahy, ara-pahantrana ara-batana ara-tsaina ka tsy mahalala ny ninona izay na miavia sy ny havanana amin'ny toerana izay misy anay. Hitraka izay Jesosy hitazana fa ny Andriamanitra tsy lavitra, fa marina sy tanteraka ny teninao hoe antsoa dia ho valiko ianareo ianao. Miantso anao zay Jesosy ny amin'izao zoma fanavozana izao, tonga veto hatrany ianao, hatreo feno izao fotoana izao. Ary ny angatahanay amin'izay ireo devoly satana amin'ny fiainan'ny tanora ireo amin'ny fiainanay, devoly janga, devoly vetaveta, devoly satana amin'ny fanabadona, devoly satana amin'ny fitiavatena, fitiavakarena Jesosy, satria zany no tena manjaka. Ty teny zay tsy mety mifanampy mihitsy zay na samy kristianina ary tsy mety mifanoro mihitsy zay Jesosy. Azominay ho anay foana ny fahalalana nefa ny ramaty tsy hoetiko mody zany. Zany mihitsy tsy maintsy horavana amin'ny anaranao Jesosy fa ny tanora na hanambady ary ka tsy hanasy zava-poana ihany zany rehetrarehetra zany. Adama sy Eva rehefa noforoninao nataonao mpivady, tsy najanonao tamin'izao fotsiny fa nomenao asa izy dia hitandrina ny sa tao asa Edena. Tambatra zany Jesosy ny fanambadiana sy ny asa tsy misaraka ireo. Fa zay ankehitriny na hanambady ary dia tsy hitanay tsonona ny asa zay atao ary. Zany rehetrarehetra zany dia vokatry ny oziny, vokatry ny fanompontsampy rehetrarehetra. Ka androany iray fo iray saina zay ary anomboka iray saina foana zay androdana sy andrava ny fanjaka amin'ny devoly, reo asana mpamosavy, na asana mpimasy mamafy ody ratsy, mampisarabazana mpivady, mahatonga ny tokantranonay mikorotana, bekorongony bekorotana, ny asana kalan'olo tsy tia mainty rehetrarehetra ireo, ny malagasy zay mandrehany zao ny zapeo zao na amin'ny Facebook Jesosy hiaraka iky izy naiza toerana misy azy, anangana ny tananay zay andravany andreo fanjakan'ny Lucifer, fanjakan'ny kalan'olo, fanjakana vazimba, fanjakana bekorotana satanika rehetrarehetra ireo iny ny tananay ao atsangany araka ny teninao hoe toero ny devoly dia andositra anareo izy. Ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mantsaka avy Nazareta, avany amandrotsy matevina asa devoly satana rehetrarehetra, mahay ny devoly mampisarabazana rehefa tsy mirahiny zay dia potika foana fiainanay. Asana kalan'olo, ny asana bekorongo, mainy bekorongo, mainy bekorongo, mainy bekorongo, may amin'ny anaran'i Jesosy, may amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asana kalan'olo, asana vazimy, asana vazimy, may asana vazimy, may asana bekorongo, ny asana Lucifer, may devoly satanika, devoly vetaveta rehetrarehetra, may eto Madagasikara zany, may amin'ny fiainanay zany, may ny vady aman-janaka ihany. Jesosy.
be korongo rehetrarehetra tsy tia mainty roay le tsy tia mainty de volo tsy tia mainty rehetrarehetra mainty de volo tsy tia mainty rehetrarehetra roay tsy tia mainty roay le kalan'olo tsy tia mainty rehetrarehetra roay amin'ny anaran'i Jesosy evina amin'ny anaran'i Jesosy mainty tsy tia mainty roay amin'ny anaran'i Jesosy evoniko amin'ny afony Jehova mainty levina may zany ay tsy manarakaraka anay tsony may fankahalana rehetrarehetra fankahalana rehetrarehetra afony Jehova anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta anaran'i Jesosy may zany may zany may fanapatona roainy de volo fanapatona nefa roainy de volo fanapatona amin'ny anaran'i Jesosy ny de volo miabatona rehetrarehetra may amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny lohany roainy amin'ny lohanareo amin'izay nefa any amin'ny loha roay any amin'ny lohany fanahy fanapatona any amin'ny lohany fanahy mampianana rehetrarehetra ny rahaka rehetrarehetra iala any amin'ny lohany zany may vetivetika alohanareo zafady vetivetika sao any amin'ny loha ametro tanana de anao le very saina tena vatsy tanana mihitsy ataona ihany ary de misy le zavatra mampadomelina tsika le fandresahana taminareo tamin'ny onjam-pefona de volo iny de iny roana mihitsy ny de volo mahadomelina de volo mampianahana rahaka rehetrarehetra de tena ongoto mihitsy ongotako amin'ny anarany ongoto mihitsy miongotra ny anatin'ny lohako any zany de volo mahabato rehetrarehetra ny kalanoro ny asana de volo reny roana any amin'ny lohany daholo zany ndao ary vavakantsika Jesosy androka de volo ny fahabadona mihitsy zay ny amin'ny lohana ihany mahatonga anay na de misy arena tsy hita pesipesienina reto aminay tsy hainay ny mampiasa anazy na de mienao zay Jesosy fahalalana sy fahatakarana de zay mihitsy ny tsy manaiky andray an'izany na de mienao fahendrena ary zay amin'ny alalan'ny toroteny sy ny fampianarana de ny sainay tsy mety mandray an'izany ao zany Jesosy tsy angatanay famindram-po aminao mihitsy zany amin'ity zoma fanavozany ity mamindra fo aminay Jesosy andao re iara-iasintsika Jesosy tena ho alana amin'ny anaranao any anatin'ny lohanay reto malagasy reto mihitsy fa zay Jesosy efa ntenenao fa lohany fatsorambony fa Satana Jesosy manabado anay zao nataon'ny Satana hoe tsisy hevitra tsony ny fiainanao io tsisy fanantenana tsony ny fiainanao io tsy zany lainga any devoly zany tsy mino an'izany zay fa ny Andriamanitray mpanao fahagagana ny Andriamanitray mahay zavatra rehetrarehetra roany anatin'ny lohanay ny devoly mahavery hevitra mahavery saina rehetrarehetra tia ny tananay ara Jesosy ataovy tonga solo tananao ho apetraka amin'ny lohana io ka nizaniza marary ny lohany nizaniza tratran'izany ny fahadomeliny zany de ho apetrany eo amin'ny lohany ny tanany amin'izao arivo zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy manjaka avy Nazareta no afahana mandidy mandrava ny asa devoly mampahadomelina rehetrarehetra ay amin'ny anaran'i Jesosy dorako amin'ny anaran'i Jesosy miongotra any amin'ny lohan'ny fahabadona rehetrarehetra miala any amin'ny lohany zany devoly mampahadomelina miala any amin'ny anaran'i Jesosy miala evina amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta ala anaty lohany miala any amin'ny andronany miala eo varavarakandrona eo miala eo varavaran'ny saina eo miala rehetrarehetra ala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta miala badira asany teko miala badira mampahadomelina mampianahana ny rahaka rehetrarehetra miala ny devoly sambo rehetrarehetra any amin'ny vava any amin'ny maso rehetrarehetra any miala amin'ny anaran'i Jesosy miala miongotra amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta any amin'ny atoka rehetrarehetra any miala amin'ny anaty lohany zany dorako amin'ny afony Jehova may anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta levina zany levina may zany any amin'ny soroka ndray zao kapoy aingakaingana soroka miala de taingibozina may foana de manao taingibozina amin'ny soroka kapoy mihitsy somary kapoy oa le soroka tsy anafa kapoana mihitsy miala ny mpanao taingibozina nefa roay amin'ny anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy miala anaran'i Jesosy miala anaran'i Jesosy Kristy anaran'i Jesosy evina miongotra anaty kibo any
loatra ny foany ala amin'ny anaran'i Jesosy ala amin'ny anaran'i Jesosy zay farany sisa fatapitra ny lera samy manitsana amin'izay ny mitongony any dia zao ahitsana amin'ny anaran'i Jesosy ny asana kalan'orony dia tsy manarakaraka ny rodisy mifandika nefa amin'ny anaran'i Jesosy hoe anaran'i Jesosy tsy manarakaraka ny rodisy mifandika dia satana ny rodisy mifandika rehetrarehetra tsy manarakaraka ngataka amin'izay tsika vavaka tsika sotra indrindra Jesosy mivavaka amin'ny anaranao zay ty ampahamaranana jireo manokana Jesosy ny isa tokantrano mantra ny zay Jesosy raha lavitra anao hoe ianao hiasa any amin'ny isa tokantrano raha misy manana tokantrano mikorotana eto io ny anarany fa tononony eto aminao ny anaran'ny zany vadiny zany tonony eto amin'ny Jesosy ny anaran'ny vadinao sy ny zanakao raha maditra izy tenenao amin'ny Jesosy tenenao amin'ny Jesosy aza tany saina amin'olona fa tenenao amin'ny Jesosy tia ny anaran'ny vadiko Jesosy tia ny anaran'le zanako Jesosy kasio amin'ny fanahy masinao izy hainao nanokatra ny ranomasina mena hainao nandrodana ny mandany Jeriko mino an'izany mino an'izany zay hainao ny manova ny tokantranona io Jesosy hainao manalana eny mivovoka asandratra ao zay Jesosy araka ny be amin'ny famindram-ponao fa vitanao fahefanao zany angataka amin'ny famindram-ponao tsy amelana ianao ataony tahaka ny Jakoba mihitsy tolomana eo anatrehanao Jesosy mba jereo manokana ny fiainan'reto olo reto reto tanora tonga rehetrareto mihaino ny onjapeo tehirizy ireo Jesosy tehirizy mba sisa kely eo aminao Jesosy reo ny matahotra anao reo Jesosy matory tonga teto androany tena tianao reo tanora reo harovy amin'ny fakapana harovy amin'ny fahavetavetana sy ny faharatsiana harovy reo Jesosy le mba tanora kely mba tena tia sy manompo anao harovy amin'ny anaranao izy asio fahazavany sainao anaty lohany ao dia ny fanamasinao ianao anazavany sainy amin'ny alalany hery mifanahy masinao ampafantaro azy ny lalana tokony ombany dia amarino amin'le salamo fa 2:37 hanolo-tsaina azy ianao Jesosy itsinjo azy ny masinao ary ampianatra azy ilalaka alehany sotra indrindra Jesosy dia tahirizy ho anao mandrakariva sy rehetra tianao satria tena tiana ianao samy miteny tiako anao Jesosy tena tiako anao tena tiako amin'ny foko ray manontolo ianao Jesosy ary anompo anao mandrakizay zay tsy ala aminao mandra-piala amin'ny fofonainay sotra indrindra Jesosy dia ankehitriny Jesosy farana amin'ny fotoana ody zay tatany 7 tonga somatsara any atokantrano misy kosa mbola anao fiderana any ambony any amin'ny 4e étage any io manokany zany fiderana zany ny rehetrarehetra zay mbola hideranao ho hitany masonao satria ianao Andriamanitra nefa miteny isaky ny indray mpimaso no andemako azy ary nizaniza manantona tsy mba ho laviko dia tsy mba tahaka ny idiranay teto mihitsy ny voanay amin'ny toerany tena dia nanao ny asa maty mihitsy ary Satana niezaka mampirediredika amin'ny vavanay na zay mirahalahy tera tena mahatsapa fa Satana tena miezaka mampirediredika anay zay tsy manaiky fa tsy maintsy torinay ny fahamarina ny teninao Jesosy dia mba hampio koa zay amin'izao fitoriany zao satria tena tsy faly aminay mihitsy ngeny dia voly ianao mahita an'izany mihitsy tsy faly mihitsy tady aminganana nandray koa mba mety ho tady ho kivy any nandray koa mba misy taona tena mety reraka Jesosy misy taona ihany koa nandray te hijanona mihitsy hoe okizay fa tena reraka fa raha mbola eo koa ianao mampahery anay ianao no anyherinay Jesosy tokonay dia tsy ala amin'ny fanomponanao mihitsy zay na dia misy taona mety mampitanondrika zany tsy maninona satria fantatray fa ianao koa efa niaritra amin'ny mafy noho izay ary hoe ianao Jesosy hoe ty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana matoky fizay efa nandresy an'izao tontolo zao sotra indrindra Jesosy dia nininona Jesosy tonombavaka no tononay teto dia ho Jesosy aminao hoe indro anaka efa mbi te atanako ny adinao ho avy azao amonjy anao sotra Jesosy mino an'izany zay fa izy tantara-piainan'olona iova
amin'iny herinandro iny a fa hiasy ianao manomboka androany ary masona iny ahita fa zay koa anomboka angina anomboka hoendry mihitsy eo tokantrano ao anomboka ity ny vadinay sy ny zanaka iresaka miaraka ny toromarika amena teo ho reparena fa devoir misy devoir zay de ho reparena zany a fa mino zay fa ho tanteraka aminay ny teninao hoe raha za miasa ho ianao a tsisy mahasaka an'izany. Misaotra Jesosy ho fisaorana ianao de hisaotranao intelo zay manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Rainao zao any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao anay sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra meo anay io ny anina sazy ao anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen. O Jehova aminao hoe nininona teny ny tononona teto tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a de izy Andriamanitra atanteraka amin'izany ao amin'ny fiainanao ka ilaza aminao izay anaka tsarovy a fa zany efa niteny taminao hoe mandra-pahafotsy ny volonao zany isahirana sy karakaranao. Saotra Jesosy a ny fahatandrany hodindray tahaka ny voro mahery araka ny ampian'ny famindramponao terainy mandrak izay ny anaranao masina amen. No tanteraka tokoa anay zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary mifanay masina amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enika eo mivoninahany tany rehetra amen. Ny mipetraka kely olo numéro téléphone andrala raisinareo amin'ny herin'ny androany misy amin'ny roa amin'ny firy amin'ny herin'ny androany amin'ny roa zao tsika amin'ny teny zao misy fiderana any amin'ny 4e étage a mba samy miakatra miterana Andriamanitra daholo fa ao mpiantsa fiderana zao amin'ny 10 zao a manasa tsika numéro téléphone anao rahalahy mba raisy kely laratarbiana 034 20 rahalahy Lala Michel Lala Michel mety daholo na hoe Lala Michel soko Lala soko Michel mety daholo 034 20 034 20 188 13 188 13 tahin'Andriamanitra daholo mety gaga ianao ahoana ary ny anaovan'io rahalahy io amin'izany fanoarana izany fa mpamilitsika taloha mpamily andreny taxi brosy re mandeha any alavitra be any de mpilalina l'autobile zany de mba manatsokatsoka lesinao anatin'ireny eo hoe samy hitahiny Jesosy daholo ento veloma daholo nareo a tsagnantanana daholo de zao a raha misy zavatra tianareo zaraina de tenena ihany aminay a de fampizarantsika mety tsy feno ny fampianaranay de ifonana ihany koa raha mety misy teny solafatra saotra tompoko solafaka nandray fa tena henoko miasa mafy satana miboredika mihitsy hovavanay reo vao miresaka ety a nandray mety misy solafaka ny teny eny a fonana aminareo zany Jesosy Kristy any amieny mibanga saotra tompoko amin'ny herin'ny androany amin'ny roa trany tongava foana fa izana izy vidéo projecteur andray a mba hijerevantsika karazana horonan-tsary na documentaire saotra tompoko tahin Jesosy daholo amin'ny manaraka indray saotra